Mbampirarintso izay ho antsika izay any amin'ny faritra rehetrarehetra ny matoto tosa ny fanarahantsika dia ao ny resaka teknika dia isaorantsika ety Beandohana ireo teknisianina marobe izay manao ny antso zavatra tokoa amin'izay teknika izay na ireo teknisianina eto amin'ny Foibe na ny teknisianina miparitaka manerana ny nosy ankoatran'ny izay dia ny fandeha ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity eo ny famakafakana sy ny fitondrana loha-hevitra izay anotsongaina atao anatin'ny maro diniantsika ireny ary amafisitsika ny fanazavana satria marobe ny hevitra izay atosaka ny amintsika vahoaka any indrindra amin'izao hoe 13 taona fifidianana izao tsorina mantsy fa dia any rehetrarehetra any dia misy ny mikoropaka, misy mikoropaka ary misy ny tsy mahatoky tena, tsy mahatoky valeur manoloana ny zava-misy noho ny nataony ihany, noho ny nataony ihany eto amin'ny firenena ka ny fotoam-pifidianana tompoko dia fotoam-pitsarana, fotoam-pitsarana izay ny vahoaka no mitsara azy ary maneran-tany raha ohatra ianao manonona ny amin'ny hoe firenena demokratika dia fifandimbiasam-pahefana am-pomba demokratika izay no izy raha manonona ianao zany hoe Madagasikara firenena demokratika dia ozy ny olona hoe rehefa iova zany ny rejima na ny mpitondra dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifandimbiasam-pahefana am-pomba demokratika. Inona ny dikan'izay? Inona ny takian'izay? Ny takian'izay dia fifidianana madio, mangarahara, eken'ny rehetra, tsy misy alatra na mivantana na akolaka, tsy misy fampiasan'olona amin'ny tsy tokony ho izy, tsy misy fampiasana fitaovam-panjakana, tsy misy fampiasana olo-panjakana na mivantana na akolaka. Zany no antsoina hoe fifidianana demokratika. Tsy misy familiviliana amin'ny kipitsipitsony rehetrarehetra amin'ny resaka teknika amin'ny fifidianana. Lisam-pifidianana voalohany amin'izany. Io ny lakle. Ka rehefa tsy tomombana io dia tsy tokony hiteniteny hoe firenena mandala ny demokrasia i Madagasikara. Inona ny zava-misy amin'izao fotoana izao? Hatreto aloha firenio talata 20 aprily dia zavotany ny fitarainana tompoko amin'ity resaka lisam-pifidianana ity. Ao ny diso nefa nahazo an'le maitso kely, nanoratra anarana, nalefa tany amin'ny miparitaka tany an-tranon'olona tany reny le mpanisa reny. Fa eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny dia efa be dia be ny fitarainana. Tosona ny anaran'olona, tosona ny daty naterahan'ny olona, tosona ny adresin'olona, fa inona ihany ty diso lavity. Zay ilay fanontaniana zay. Ankoatran'izay ihany koa, nanoratra tsara tao anatin'ny le fanoratana le olom-pirenena, saingy rehefa jerena any amin'ny fokontany dia tsy ao. Fianakaviako mihitsy zao ny tratran'izany etsy Behoririka Ambato mitsangana. Nanoratra fa izy telo mianaka tsy misy ao anatin'le lisam-pifidianana. Misy ihany koa ny artista mpitendry zava-maneno, mpitendry orga, mpitendry clavier namany tena dia tratran'izany ihany koa tsy ao koa. Fa ahoana ity? Zany tena nanoratra mihitsy ity ny maitso kely le fanamarinana fa rehefa jerena ny anatin'le lisam-pifidianana tsy ao. Zao mantsy rehefa jerena le izy misy mahalala mihitsy hoe tony Ravalomanana tony ataovy amin'ny fanaovana azy, ataovy mihitsy zay atonga an'le zay pomban-Ravalomanana tsy tomombana ny momba azy. Zany ny feo rehetrarehetra ny tonga ny olona dia milaza an'izay, hitsihitsina ohatr'izay mihitsy le izy. Fa ny amin'ny hafa ianao tsy maheno amin'izany. Fa tsotra fotsiny zany tiantsika tenenina hoe na inona zavatra mitranga ny zava-misy amin'izao fotoana izao, indrindrandrindra ny pomba ny président Marc Ravalomanana, tsy maintsy mametraka fomba fiasa any amin'ny isam-pokotany mihitsy manerana ny Madagasikara. Ny pomba ny président Marc Ravalomanana tsy maintsy mametraka fomba fiasa matotra sy tena hoe mipetrapetraka tsara hiatrehana amin'ity lisam-pifidianana tsy mandeha amin'izay laoniny ity. Lisam-pifidianana tsy mandeha amin'izay laoniny no misy. Etsy Behoririka Ambato mitsangana, etsy Ambohipoka,
etsy ambo manarina ka be dehibe zao mantsy eo ihany koa ny any amin'ny faritra zany tsy azo moditsita fa efa be dehibe zany reo anamana no miparitaka any mandeha ny vaovao misy pression ny aty e misy an'izao ny aty e président Marc Ravalomanana zao vao nyteny hoe maro lambo dia voatonontononao ny hoe chef district vaovao en'ny président Marc Ravalomanana zany fa angany chef district ny anakaraman'ny vahoaka azy anao pression amin'ny hoe ampandany candidat tsy asan'izany fa mpiasa mpanjakana ny chef district ary asa saripady ary io efa nyteneny ny syndicat ny administrateur civil tam'le fifidianana président ny république afara natrehantsika efa trany eny efa nisy komenomena atao amin'ny resaka tontolon'ny administrateur civil atao e syndicat no nyteny an'izany hoe tena tokony mazava tsara fa eo koa moa ny tsy maharitra n'le mena am'ravoravo iny hoe sitrany ay zao e hoy e de manao ny zavatra tsy fanao zany se fokotany zany a mazava tsara ny asan'izany ny be ny tanàna mazava tsara ny asan'izany araky ny lalàna daholo zany a mazava tsara ny asan'izany be ny tanàna zany araky ny lalàna mazava tsara ny asan'izany lehibe any district zany araky ny lalàna mazava tsara ny asan'ny se fokotany araky ny lalàna mazava tsara ny asan'ny ministra araky ny lalàna fa tsy mazava tsara ny asan'ny gouverneur araky ny lalàna tsy mazava satria tsy ao anaty lalam-panorenana iny moa zany efa tsy resantsika trony fa fifidianana filohan'ny repoblika no atrehana am'izao fotoana zao de mbola ho avy koa ny fifidianana be ny tanàna fa am'izao fotoana zao ne mbola misy be ny tanàna lany daty mitondra commune zany ny fomba fiasa eto be ny tanàna lany daty mbola mitondra commune tsy manana be ny tanàna élu na hoe lany ohatra hoe Moramanga, Morondava ohatra zany e de any amin'ny resaka hoe conseil communal ihany mbola misy problema ny any amin'ny sasany ihany tsy vitsy fa mbola maromaro le fitoampiasana nefa efa ho tapitra ny tsika ty fifidianana filohan'ny repoblika tsy hita zay tena fandehany afetsona artiste eo amin'ny 13 mai indray mamaika rehefa lada ny toe-karena tsy mandeha am'izay loniny ny raisam-pirenena am'izao fotoana zao a miresaka foana any Madagasikara zay isan'andro manaraka nyity vaovao ny andafy rehetrarehetra ty na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy naiza eo koa moa mampanao gazety fa androany zao ianao na enray momba Madagasikara inona nyresahana tao de hoe tsy misy mihitsy ilay finiavana ahafahana mamoaka an'lay tena hoe fifidianana tena izy tsy misy ny finiavana ao Madagasikara fa raha hitarina misimisy kokoa ny tena madika azy de hoe tsy misy ny tena hoe fitiava-tany razana ao a Madagasikara ao fa fitiavatena no manjaka felonana no manjaka tsy fahatokisa-tena no manjaka de inona moa zany ny zavatra ivoaka eo dikan'izany zany de miverina aty amin'ny vahoaka sy tsy hoe vahoaka miverina aty amin'ny olom-pirenena ny fandraisana tanana ny fiainam-pirenena dikan'izay amafisina indray miainga any amin'ny isam-pokotany mila organisation matotra fa mandeha fotoana mila organisation mila fandaminana matotra isam-pokotany ty raharaha ty fa raha voavarim-barintsika dia manjaka ny ratsy araky ny tenintsika ombenombeno hoe ty raharaha ty ane ady amin'ny ratsy e satria le demony zany a miditra ao am'le olombelona de le olombelona no ampiasainy manao an'ty asa tsy manjary rehetra ty miady amin'ny asan-demony zany tsika tsy mora io ary matoa ny FFKM miditra lalina am'le raharaha politika misy dika an'izay ary ny FFKM no inon'ny olona ny ray aman-dreny eo amin'ny FFKM satria ray aman-dreny mpiangonana ireo tsy hitady seza ina moa ny seza ho tadiavan'ny président ny FJKM ny azy fa mazava tsara fa iretsy lay malahelo toerana hoe raha tsy etontsontsika de ho aiza tsy diratsika aloha zany fa anazy any zany tsy mampahita toreny sasany ene rehefa tsy eo amin'ny régime tsao zany tsika de ho aiza ahoana ny efa rahantsika sany de ho any mayoty ao mayoty ary zao gidragidra be sakoroka be ao mayoty ataon'ny olona aza lambo raikitra amin'ny polisy volero ao mayoty eo satria mayoty département frantsay de ny komorianina miditra ao ty piditra tsokosoko rehetrarehetra ty be de be malagasy
ka niza miditra tsokosoko ao mayoto tompoko de azalambo amitsika amin'ny teny izao. Zany ny zava-misy any. De mampalahelo fa misy teratany malagasy am'ireny miditra tsokosoko any. Ny kakao zao a tsara ny vidiny eo amin'ny setraresam-pirenena faly Côte d'Ivoire. Fa sao de tsy fantatsika fa ny kakao avy aty Madagasikara mbola tsara lavitra noho ny any Côte d'Ivoire. Ny any ambanja misy orinasa lehibe any Suisse any, any Europa any mampiasa ny kakao eto Madagasikara. Fa ilay mpamboly ve mba mahita rirany sy mba mahita fiany amin'ny vokatry ny atsemboany? Tsia. Ohatr'izay koa ny vanille. Ny ivoiriana mahazo aina izy amin'ny kakao izay vokariny. Fi Madagasikara ane ny vanille ny tena nampisandratra antsika sy hoe tena ireharehantsika amin'ny tseny iraisam-pirenena. Fa memitotongana vokatry ny fitiavakely tsy misy ny fitiavan-tanindrazana. Zany mahatonga an'ireo tatsaha mpamboly vanille eto Madagasikara io tabataba tena hoe imenimenina satria tsy misy tombony ho azy intsony ny fambolena vanille. Dinona sisa no atao? Tany amin'ny faratra avaratry ny nosy iny, zay moa mpanao gazety mandehandeha, tsy mbo nahitana zany mpangataka eny amoron-dalana zany. Amin'iny fatra hoe toeran'la vanille zany a, fa miaina ny olona, miasa tsara ny olona. Satria mantsy io a misy ifandraisan'ny transport maritime, ny resaka fambolena, ny resaka varotra, fandray daholo zany. Fa miaina ny olona. Zao amanalany ny mpamboly vanille no menimenina. De miteny ihany ny eo anivon'ny fitondrana hoe efa miezaka zay sisa aseo daholo reza fitondrana firenena tsy tompoko tsy ohatran'ny fanaovana publicité. Ka hoe rehefa mampiseho vahoaka betsaka ianao de zao, rehefa mikabary ianao de mandeha ny hirahira de hoe za zany ny tiany vahoaka. Ny fifidianana madio sy mangarahara ihany no ahitana hoe tiany vahoaka ianao na tsy tiany vahoaka. Fa tsy hoe rehefa asianao fety eo amin'ny 13 misaka ny lahy de hoe de ianao zany ny tena tiany vahoaka hoe vory olona eo. Mijery spectacle ny olona nefa tsy mihinan-kanina, inona koa zany? Mijery asainao mijery spectacle izy kanefa tsy afaka mijoro eo mandritry ny adiny iray da ninny an'andro nono tsy mihinan-kanina, marary tsy hisy fanafody. De inona no lazaina amin'izany? Tsy misy zavatra mandeha eto. Anio zao ny camionneur, mpampiasa ny lalam-pirenena faharoa, ivory ametrapetraka ny anehoana indray ny tsy fahafaliana amin'ity resaka RN2 simboty. Ho antsika zay makany ety Tamatavy ihany amin'izao menimenina, tsy hita ihany zay fandehany. Tsy nefa milaza hoe miasa zay, miasa amin'ny mpitondra, nareo tsy mahita. Dikan'izay zany a, tsy maintsy raisin'ny vahoaka malagasy an-tanana ny fiainan'ny firenena. Fa raha tsy zany, tsy misy mazy eto, tsy misy miracle eto, fa ny fandraisana an-tanana ihany sy ny fandraisana andraikitra no vahaolana, tsy manaiky lembenana amin'ny zavatra tsy mety. De nanontaniana moa le namana artista zany, de ahoana zany nataonareo tsy ao anatin'le listra le verifiena tany amin'ny fokotany? De mbola iverina indray, de mbola manoratra indray, de jereko indray. Zay le hoe tsy manaiky lembenana ao anatin'ilay izy. Eny ary, ino moa zany savaranonando, ohatrany hoe mba inona moa filaza azy hoe avant-goût tsy maintsy resahana, fa dia hiakatsehatra eo afaka minitra vitsy i Solofandrenantenaina. Solofandrenantenaina filohan'ny Tanora Team, filohan'ny Jeune Team eto Analamanga, manana ny ambarany izy a. De ho avy ihany koa ny solombavampoaka Madagasikara voafity tao amin'ny boribory-tany faefatra, voafity tamin'ny alalan'ny team ny député ny colonel Rambo. Nandeha tany an-tany fotsy tany ny député colonel Rambo. Matoy izy nandeha tany a, misy zany ny zavatra nojerena sy ny rehetrarehetra, manan-kambary izy hoe manahoana ny any an-tany fotsy indrindrandrindra amin'ity tontolo mpifidianana zany. Dia zay zany no fandehan'ny fandarintsika. Eo ihany koa moa mbola misy ihany koa ny atao hoe fanazavana lafikevitra isan-karazany hoetiko sy ny namana Faniry Razafy Manantany. Zay no hoe latoko lastompo fa eto akaiko eto ifaniry, dia faly miaraba namana Faniry Razafy Manantany ndao ary zatsisa. Miaraba rena sady misaotra anao nanokatra ny fandarantsika tamin'ity maraina ity. Miaraba mifaly sy ny namana ao ambadiky ny sary sy ny feo de ny mpanaraka antsika rehetra eran'ny Madagasikara dia arabaina, indrindra ny namana ao amin'ny radio Mada dia arabaitsika zay miaraka amintsika izy telo mianada dia i Malala
Robena dia inomsa na inomena ny namantsika mpanaraka mpakafy ary mpandray ny MBS any amin'ny faritra manerina zao tontolo zao dia arabaitsika ihany koa zany ny resaka mayotte moa rina teo zany de opération Wambusu zay le opération mandeha ny mayotte am'izao fotoana zao any amin'le tanàna le Wambusu io dia 300 000 habitants tiako miresaka an'izay amintsika mankony dia ny 50% an'ireo de sans papier zany tsisy taratasy avokoa zany ny 50 isanjato n'ireo olona ao amin'le Wambusu io zany ny opération satria fatatsika dia département frantsay zany Mayotte de ao de feno an'ireo bidonville olona zay mitsoponenana tonga mifindrany ary avy aty Madagasikara marobe sy avy any Comoro no marobe tonga ao am'le tanàna ny Mayotte io de misy an'le création na bidonville any am'izao fotoana zao de fahaloton'ny tanàna sy fandravana ny tanàna zany ary misy ihany koa le hoe zava-madomela sy le hoe tsisy taratasy sy ny sisa dia misy opération zany zay ataon'ireo polisy frantsay any atoerana ao anatin'le immigration illégale zay zany tondrany zareo an'izy ka devitra be mihitsy le izy eo amin'ny Comoriana sy ny Maoré zany isika malagasy mbola tratran'izay adevitra zay satria be da be le malagasy voelika koa anatin'izay fa ny diplomatie malagasy mbola tsy fantatsika hoe inona ny mesure raisiny par rapport am'izay fa ho an'ny frantsay aloha zany de hoe hotohizany zareo le izy na de fa nisy any aza zany adevitra nandeha zany tany Mayotte tany amin'ny hoe aleo atsahatra le izy satria lay zoma olona zava-dehibe ao anatin'izany adevitra fandroana zany na immigration illégale zany sy le resaka insalubrité moa zany tena adevitra be koa ao anatin'le izy saingy nitsonjovina le zoma olona de betsaka le vaovao ao anatin'ity opération Wambusu ty fa hoetitsika fotsiny ohatran'izay le izy alohany teny idirany vahintsika zay apitarika ny jeune team ato anatin'ny faritra Analamanga zay metsiketsika tokoa ny jeune team Analamanga ao anatin'izay hoe mobilisation sensibilisation animation dia amelabelatra kokoa ny an'ny action efa ataon'izany jeune team zany sy ny antom-pijoronya ho an'ny eto anatin'ny faritra Analamanga fa iresakitsika androany am'ty androany ty omaly ny resaka tamintsika satria ny omaly dia taona omaly no nahavoafidy any Emmanuel Macron hitatana indray ny fanjakana frantsay de nyresahako tamintsika omaly hoe inona le évaluation inona lay 365 jours ny Emmanuel Macron resahako tamintsika omaly zay zavatra zay ny sedra lafin-javatra maro io Macron io fa anisan'ny tena nanamarika le 365 jours ny Emmanuel Macron le réforme des retraites zany zay adevitra be am'izao fotoana zao ary misy fihetsiketsehana any amin'ny 3 millions any hoany vaoaka frantsay nanao fitokonana ary misy ville maromaro zany nisin'izay fihetsiketsehan'izay ny Frantsa moa zany misy ny ville misy ny région misy ny province misy ny département de hitantsika misy an'le département d'outre-mer de misy le territoire d'outre-mer zay le dom-tom am'izay iny tsy resahantsika iny le resaka Guadeloupe Mayotte satria reny safidy mbola hiaraka amin'ny frantsay Calédonie maromaro zany fa tsitra am'izay tsika fa akoatrany any Frantsa de hoentiko amintsika indray androany efa taona androany no nanaovan'ny Joe Biden annonce ny candidaturany izy irotsaka ho filoham-pirenena tamin'ny 2019 io zany 25 avril 2019 Joe Biden no ny annonce ny candidaturany hibriguer ny présidence ny république any Amerika zany Joe Biden moa zany raha ohatra ka omeko atsika kely ny biographie ny Joe Biden de izy dia prof droit constitutionnel zany hoe constitutionnaliste zany i Joe Biden ary nanomboka tamin'ny taona 7 i Joe Biden io no nanomboka sénateur amin'ny tany Delaware ny circonscription zay misy any Joe Biden ity Joe Biden ity de 20 taona izy am'izao fotoana zao de arakitsika avy hatrany fa aza miresaka aminay resaka taona zany ho rehefa resaka fampandrosoana fa adevitra ilaozany tantara zany fa resaka expérience ny resahana fa tsisy hoe io la antitra somary mangozogozo sy ny sisa fa tena mbola matanjaka ara-pisainana mihitsy satria nandritry ny 30 taona mahery zany i Joe Biden io de nanana andraikitra teo amin'ny fitantanana ny firenena amin'ny maha-sénateur azy fa nanomboka taty amin'ny 2019 izy 2020 taty zany 21 dia nanana andraikitra lehibe ny tantanana an'ilay firenena tany États-Unis 46e président izy
fahenina amby efapolo taona fa tao anatin'ny administration Obama de Joe Biden no filoha lefitra Obama vice président izy de démocrate niaraka tamin'ny Obama dia nanomboka taty am 2000 firy taty zany ataoko hoe 2008 tany zany no vice président izy tao anatin'le administration ny Obama tamin'ny Obama zany zay filoha pirenena tany États-Unis ary démocrate nanomboka 78 izy ka hatramin'ny 2008 dia sénateur izy tany États-Unis dikan'izay tena vory expérience ary vice président taorinan'izay izy de candidat en démocrate ary izy président républicain zao dia mieritreritra ary andrasantsika vaovao amty androany ity par rapport ny ady any Taïwan sy ny Chine idiran'ny Amerikana Ukraine sy ny Russie idiran'ny Amerikana resaka Israely resaka Iran sy ny sisa dia mety annoncer ny candidature ny deuxième mandat ndray Joe Biden ka raha ohatra zany ka annoncer ny deuxième mandat izy dia azo antoka zany fa hatramin'ny fahenina amby 20 taona ny Joe Biden no filoham-pirenena ary ho tratra ny record satria izy ny filoham-pirenena zoko indrindra tamin'ny fanjakana Amerikana ny antoko demokraty de nanomboka tamin'ny taona 720 no niforona de hovakiko amitsika ty io mitsy le izy présidentielle izy aux États-Unis Joe Biden doit annoncer sa candidature mardi tokony androany zany io de l'actuel président des États-Unis devrait annoncer sa candidature mardi à un second mandat une date symbolique 4 ans jour pour jour androany io après sa dernière entrée en campagne en 2019 de io zany le suspense andrasany rehetra de ty misy tena mahafinaritra be ty ambany ty Joe Biden doit annoncer mardi qu'il brigue un second mandat à la tête des États-Unis balayant les inquiétudes exprimées sur son âge mbola matanjaka izy tsy ny taona mametra n'inona fa mifasahina mijoro de ohatran'izay le nresahako tamitsika jerevo ny situation tany Brésil Lula da Silva efa filoham-pirenena 2010 de nanome fitantanana ny Dilma Rousseff fa nitadiaviny vampitaona indray de misy an'le révolution rouge menamena be tany Brésil de naveriny fitantanana ny firenena na de efa avy nigadraina azy Lula da Silva de hitantsika tamin'ny herintaona voafidy ho filohan'ny republique tsy ny taona mihitsy ny dika inona fa tadiaviny vampitaona zany le révolution isy eto Madagasikara amty 2023 ty ka io zava-misy any Amerika io amin'io tranga Joe Biden io zany na inona zavatra miseho ahafahana mandresy manao évaluation hoe inona ny zavatra mitranga eo amin'ny tontolon'ny diplomatie tontolon'ny politika eran-tany mbola zakany Joe Biden izy oui zakany ny vice présidente Kamala Harris koa de matanjaka be ifantatsika moa fa somary manana rasy kely indiana zay Kamala Harris satria ny dadany Amerikana mamany somary mifangaro kely métis fa le Kamala Harris ihany koa de anisan'ny juriste enjana be ary vice présidente zay manana zay force politique zany ny dame de fer fa tsy dame de fer mipetsipetsina ohatra ny tany de go olona afaka maîtriser situation ary mibaiko amin'ny fitantanana izao tontolo zao donc zany mbola tsy makany amin'ny Kamala Harris ny fanion fa mbola mieritreritra Biden fa mbola hitondra am'izay États-Unis zay resahantsika zany satria tsara ihany resaka géopolitique tsara ihany resaka information internationale zany mba ahafahantsika manakatra ny zava-misy eto Madagasikara fa ny fandrosoan'ny démocratie any ivelany any de efa lasa lavitra ary ny démocratie mifamelona amin'ny développement miaraka reo mirazotry reo de jerevantsika tsara ny démocrate zany sy ny républicain matanjaka any ary tsy te hamototra n'izay fanjakana zay ny démocrate ny républicain moa manana problème i Donald Trump teo any le resaka Capitole tamin'ny 2019-2020 iny fa akoatran'izay manana problème ihany koa dossier 2016 i Donald Trump dikan'izay mila mamoron'olona vaovao zany ny républicain zany ka raha apozina am'izao adevitra izao de mbola mety ny démocrate satria tsy mbola manana olona tsara zany matotra satria menazy moa amin'ny ankapobeny sénateur nampiasaina ny eo anivon'izay républicain zay eny ary efa nambarany rina teo fa manambahintsika mampiakatra tanora mpanao politika tsika efa andresadresahantsika matetika foana ny ezaka ataon'ny jeune team atao anatin'ny faritra Analamanga dia androany ny mpitarika ny jeune team andriana antenaina Solofo no miaraka amintsika diso fantatry ny rehetra raha ohatra zany makany antsinana an'iny de fantatry ny rehetra Solofo manjakandrina fa Solofo
zay mpitarika an'Analamanga miaraka amintsika eto distrika iray eo anatin'ny faritra Analamanga moa le manjakandreny. Miarahaba Solofa. Ia, miarahaba namana faniry, miarahaba ny teknisianina ihany koa zay eo ambadika ao ary manantitra ny arahaba ho antsika rehetra manaraka any atokantrano any. Efa ela mihitsy no nangatahanay hoe rovina ny jeune team Analamanga no ivahiny araka mifangatahanay satria maromaro ny zavatra de mbola nafandaminana ianareo tao anatin'izay jeune team Analamanga izay satria nisy ny fitetezam-paritra samihafa, misy ny fametrapetrahana nireo birao samihafa. Aiza ho aiza moa le faritra Analamanga zany président Sofa? Ia, faritra Analamanga raha antsika malala misy distrika 13 ny anakenina zay eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra ary ny ambiny zay any amin'ny ataontsika hoe périphérie misy Anavaradrano, Manjakandriana, Antsorobe, Atsimondrano ary Akazobe. Reo distrika rehetra zay voatona teo dia efa voatetinay avokoa tao anatin'ilay tetikasa zay volavolain'ny jeune, tsy inona zany fa ny fanentanana ny tanora eny fotony mba ahafahana zany mampiditra tanora marobe sy mpikambana marobe ary olom-pirenena marobe ao anatin'ny lisam-pifidianana. Rehefa vita zany zay dingan'izay de miditra ao anatin'ilay vanim-potoana fanamarinana sika ilay 20 andro any, izy io mbola misy 14 andro dia toy amin'izay ny asa rehetra zay natao araka ny toromarika zay voaray eo anivon'ny antokotiko Madagasikara dia miverina indray zany ny tanora rehetrarehetra amin'izao fotoana izao, midina isam-pokotany mihitsy manampy ny rafitry ny antoko anatanteraka an'izay fanamarinana ny anaran'ny mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana zay satria raha antsika malala fa maro ny anomaly hita rehefa nidina sur terrain teny tsika ary mila miezaka, mila miasa tsika rehetra, mila miasa ary manao an'izay asa zay ny tanora mba ahafahana manala an'izay anomaly rehetra zay satria raha ny tokony ho izy alohan'ny hiatrika fifidianana tsika dia lisam-pifidianana madio mangarahara tsy misy petina areken'ny rehetra no tokony hoentina hiatrika ny fifidianana. Somary efa lasa aloha moa zany Solofa anatin'le fanazavana fa za te anontany firisan-jato mifaritra ato Analamanga ny efa voatetiny jeune team? Amin'izy 13 zany 10 efa vita daholy. 10 efa vita daholy, ny tsy vita sisa dia Andramasina, Antsorobe ary Akazobe. Izahay tompona andraikitra eto Analamanga no tsy mbola tafidina tamin'ireo toeran'ireo no ny antony manokana izay fandaminana zany fa na izany aty zany ny tanora ny toerana dia efa maharay, efa naharay ny toromarika rehetra ary efa nananateraka ny asa rehetra zay tokony atao ary mbola manao ihanyzany. Te antany Solofa, ny fahafantarako anao dia anisan'ny ULTP1 ianao, zany hoe anisan'ny nivolavolaina tao anatin'le projet ny FES Fondation Fred Witzenberg zany promotion 2018 dikan'izany isy expérience politique angeza be sy dynamisme politique ho an'ny Solofa manokana miaraka amin'ny équipe ny jeune team Analamanga. Fatapatatra le jeune team Analamanga misy manana andraikitra zay azo lazaina fa eny anivona commune adjoint au maire, misy manana andraikitra manokana eo amin'ny nivona fandraharana sady comteam any amin'ny faritra Ambohidratsimo mahitsy iny, misy efa nanana expérience politique assistant parlementaire hatramin'izay, misy ihany koa vao mianatra miditra ao anatina tontolony politika mihitsy amin'izao fotoana izao misy tanora marobe navita fianarana, misy composition na tanora ohatran'izany, misy andriambavilanitra marobe. Ianao manokana araka ny teneko teo dia nanana tombony tao anatin'ilay hoe nahazo formation reny ve hoentina tao anatin'ilay hoe dynamisme an'le jeune team Analamanga Solofa? Hoentina iasana tsy ho an'ny tena ihany fa na ho an'ny antoko, na ho an'ny fiarahamonina, na ho an'ny mpiara-mitolona ihany koa atao anatin'ity tanora tiako Madagasikara ity. Matetika sika rehefa miresaka tanora namana faniry dia ny ao an-tsaina avy hatrany de hoe tanora vao mianatra ho an'ny kahan'ny tanora tiako Madagasikara Analamanga indrindrandrindra reo mpitarika zany dia olona efa azo lazaina vokotra kefa. Ary matetika nareo misy formation miaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana na miaraka amin'ny bureau politique ny team mampitombotra kefa ve zay sa fandaminana anaty eo ihany?
mazava ho azy ny filora valomana ny rahantsika malala ny dingana ny lalovany teo amin'ny lalam-piainany ireo fianarana ny ratoviny marobe indrindraindrindra ny andraikitra efa nysahaniny izy efa filohan'ny repoblika amin'ny resaka leadership izy tena manana zavatra maro afaka ifamizarana amin'ny tanora dia ilain'ny tanora zany reny zay mahatonga anay manantona azy matetika satria na ahoana ny tanora tiako Madagasikara no hitondra ny tiako Madagasikara rehefa ny aoriana any mila miomana an'izany dia mila dian'izao zany dia mila miara miray petsapetsa amin'ireo mpitarika ny atoko rehetra satria omaniny zany araka ilay nyteneninao teo na ame ohatra ianao teo Joe Biden efa 36 ans izy tao anatin'ny tontolon'ny politika foana ohatr'izay ihany koa zany ny tanora tiako Madagasikara hatramin'izay ny fironan'ny tanora tiako Madagasikara efa teo foana ny tanora ary nianatra foana satria fitondrana firenena mila fiomanana fa tsy kisendrasendra akory na hoe tonga nisy opportunité de latsaka de lany de nety fa mila fiomanana ary fotoana maro ny iomanana zany ahafahana mitondra firenena dia zay mahatonga anay foana fampizara makatra kefatra amin'ny filompanorona ny atokontsika ato Marc Ravalomanana. Ny adevitra mandeha amin'izao fotoana izao dia hoe misy ny population zany jeune ho an'ny Madagasikara dikan'izay électorat zany ampifidy tanora zany ny jeune team ho an'Analamanga manokana misy jeune team mihetsiketsika ihany koa ohatra ny any Fianarantsoa Bax Ritina Rasolonirina maromaro ny any Toliary any ry Clovis ny any Mahajanga any ry Renault ry CM Marivo ry Sama ny any Dego any zao vao fidy tarika ny province mihitsy Ulrika maromaro ny manerina ny Madagasikara de Antananarivo mazava ho azy ho an'Analamanga misy ve fifampiresahana aminareo partagena expérience fifanantonana ho an'ny jeune team de ataontsika hoe faritra Analamanga aloha fa rehefa miresaka faritana Antananarivo manko misy Analamanga misy Itasy misy Bongolava misy Vakinakaratra misy ve fifanakalozana fifampiresahana ihany ho an'ny jeune team manerina Madagasikara indrindrandrindra ao anatin'ny fotoana mafimafy tsika zao tontolo mpifidianana mazava ho azy atoko ny resahana namana faniry ary ao anatin'ny atoko dia vondron'olona maro zany no mandrafitra ny antoko anankiray ary amin'ny mahatoko azy olona mitovy fomba fijery sy mitovy fomba fisainana mitovy firehan-kevitra ny ao mazava ho azy zany fa misy firaisan-kina miteraka ho azy ao anatin'ireo sambikambina ka ny amin'ny tanora aloha no lazaiko nisaky ny province na isaky ny faritany moa efa misy mpitarika zany efa mipopotra ny efa fantatra dia zahay ireo zany tsy mitsahatra fanerasera satria misy tranga ohatra zao any Dego tsisy eto Antananarivo mety hitranga tokoa raha afaka pisy dia mila ifampiresahana mila antisipena zany zavatra ho avy satria ao anatin'ny tao-pifidianana tsika zao misy tranga koa eto Antananarivo ohatra misy olona manana sosy nefa tsy ao anatin'ilay mpifidianana dia antisipena koa zany ifampizarana amin'ny namana rehetra any amin'ny faritany hafa zany mba ahafahandrareo miomana fa indrindra ihany koa traikefa zay ny ananana samy manana ny atao hoe andraikitra misy azy any amin'ny tontolo misy azy tsirairay avy ihany ny tanora dia famondrona foana zany ny tanora mila mirahina ihany koa mba ahafahana manambatra an'izay hery sy atao hoe atao zay ahafahana capitaliser an'ilay ressources humaines mihitsy zany satria ny atokotiko Madagasikara dia rahantsika malala atoko manana ressources humaines mila capitaliseny zany ary ny tanora Madagasikara manana olona ary tsy hoe manana olona fa manana olona mahay ary manana olona nianatra manana olona misaina manana olona mpandraraha ihany koa manana olona tompona andraikitra ity sary alefantsika ity iaviko ny adevitra makany misolofo rehefa aveo ny amin'ny zavatra tsikaritra hitan'izy ireo fanentanana ataon'izy ireo mitety fokotany ity zao aka ohatra iray ako zay mpitarika eo anivon'ny jeune team Analamanga raha tsy diso dia ny secrétaire général ny jeune team Analamanga ny amin'ny sary Hery Ranjala zany zay mpitarika ihany koa ny team ao anatin'ny commune Mahitsy raha ny vaovao fantako dia teny Ambohibe fokotany iray izy io ao anatin'ny commune Mahitsy no nitsidiana niaraka tamin'ireo sampana any toerana zany ataoko ohatra fotsiny ity solofo fa
misy sary raha ohatra hita amin'ny faly ihany ny hetsika nataony jeune team Analamanga de afaka alefantsika eo mandravaka ny adevitra zany manao fitsidiana ohatran'izao ihany koa ianareo zany a inona ny tena etaetan'ny olona ankoatran'le anomalie ny resahanao le anomalie iny zany tsy maintsy ho resahantsika rehefa aveo a sy nysosikevitra omenareo andreo avahoaka zany aporo oentin'ny jeune team Analamanga fa inona ny tena etaetan'ny olona président Solofa rehefa mandeha ohatran'ireny nareo dans l'ensemble mihitsy io zany a ny ray aman-dreny ny tanora sy ny sisa ny vehivavy misaotra anao faniry miresaka an'izay nametraka an'izay fanontanian'izay satria miresaka politika moa isika miresaka fifidianana dia tsy afa miala amin'izay resaka hoe etaetan'ny mponina zay ny olona zany rehefa makainy fotony rehefa ohatran'le natao maly iny zany zao teny mahitsy dia taraina ny vahoaka taraina ny vahoaka satria rahantsika malala zany fa Madagasikara amin'izao fotoana zao dia firenena mihemitra inona ny atao hoe firenena mihemitra ny firenena rehefa tsy mandroso ny banque mondiale moa manana indicateur be dia be zany resahany foana rehefa manao tatitra mo mahakasika ny Madagasikara raha tsy diso zao ny tatitra farany niakatra ny ohatran'ny 700 ny tany fahantrana eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana misy atsika zao ary zany zavatra lazainy zany miantraika isam-batan'olona miantraika amin'ny olona eny fotony de mitaraina ny olona rehefa mandeha eny miresaka an'izany miresaka ny tsy fandriam-pahalemana miresaka ny vidim-piainana midangana fa ihany koa miresaka ny lalana ratsy iny moa zany tsy hay hoe aiza eto Madagasikara tsisy lalana ratsy zay ale rehetra ohatra misy lalana ratsy misy lavaka misy lalana oziny teny fananian'iny zalahy zay fa ny olona zany hita hoe sepitra ny vahoaka ary mila politika matra fanjakana fahana zany manova n'izay zavatra zay ary mila olona ny omana mitondra fanjakana afahana zany manarina azo firenena zao satria tena efa latsaka lalina le tena eny ve le fitaraina vahoaka sy le fahasahiranana Solofa nareo mandeha io mazava ho azy indraindray ny tena ontsa ny tena satria rehefa mandeha ohatrany tsy ilozan'izay olona mangataka 500 ianao inona de efa mivatsy foana zany anao tsy maintsy mivatsy de manontany ihany ianao eny tsefatsefany eny hoe ataonao iny ty misy miteny hoe tena tsy salama ny zaza fa mba meo kely zay misy ihany aloha président de oneny ianao satria olona tsy salama ve raha tsika malala rafitra fihina ara-tsosialy eto Madagasikara miresaka fahasalamana manokana tsy ny olon-drehetra no misitraka an'izany ny olona miasa amina orinasa tsy miankina ny apahany ihany ary ny olona miasa amin'ny fanjakana ireo ny tena hoe manana ataontsika hoe système de protection sociale mipetrapetraka fa ny ankoatr'ireo zany le ataontsika hoe 750 malagasy tsy misitraka an'izay de tsy gagy ianao raha mahita ny mitambajotra serasera hoe ty indray misy atao tolo-tanana fa tsy salama ty indray misy olona marary fanaovana fanampiana matoa zany reny mimitombo de reny taratry le fiarahamonina taratry le rafitra tsy mipetraka tsara ary taratry le zava-misy ena fiarahamonina de mila hovainy reny satria reny zavatra bazika zany ao anatin'ny atao hoe fitantanana firenena resaka fahasalamana zany zavatra bazika zany ho avy any amin'izay tsika Solofo le tontolo-pifidianana ny resahako teo mandeha ny fotony zany nareo teo zany mandeha le fanentanana zao indray mandeha le sady fanentanana fitsirehana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana ny zavatra hita de betsaka ny anomalie misy faneho-kevitra mafimafy mandeha amin'izao fotoana zao raha voniny faly de alefantsika le faneho-kevitra hita tamin'ny gazety mpiseho isan'andro androany ity izay resahantsika ety dia ny Midi Madagasikara ohatra de namoaka an'izay faneho-kevitry ny filopitarika ny MMM no hita amin'ny lahateny lahatsoratra moa zany lahatsoratra zay eo amin'ny pejy voalohany Midi Madagasikara izay milaza fa tompona andraikitra amin'ny korotana ICO ny CENI ary teo anivon'ny gazety mpiseho isan'andro ny gazety Kainko de niresaka an'izay ho an'ity filopitarika ny MMM ity marobe ny tondra fanamarinana ho an'ny CENI ho an'ny jeune team Analamanga inona ny sosikevitra omenareo am'ireo fahitana anomalie ny atao moa zany anomalie de hoe tsy fahatombanana
fa ndraindray misy endrika fananina ihany ve le izy solofo sa inona ny taratrareo zany amba hoe rehefa mba misy ny dinidinika na hoe réflexion ataonareo jeune team Manalamanga. Ya resaka anomalia am'ty fifidianana ity moa tsy vao zao za ahita tamin'ny tanora tiako Madagasikara no natsikaritra ny fa tamin'ny fifidianana fandimby nanomboka 2013 2018 2019 zahay dia efa natsikaritra foana fa misy zavatra tsy milamina ao anatin'ilay lesy mpifidiana ity moa zany zao fanavaozana tanteraka an'lesy mpifidiana no atao ary mbola nahitantsika an'izay anomalia izay ihany zavatra tokony ho fantatra ho tenenina zany ao anatin'izao vanim-potoana zao dia manana anjara lehibe ny seny hanao ny ezaka rehetra adidiny raha teo koa moa zany mba anadio tanteraka an'io lesy mpifidiana io raha ny tokony ho izy ane tsy tokony isy an'izany anomalia zany raha tena transparent lay izy ny lalàna 520 tsipika 20 amin'ny andininy 730 dia milaza fa tokony atao petadrindrina ny listra raha manao an'izay fotsiny seny atao mipetadrindrina io dia irahany vahoaka rehetra mahita isam-pokotany eo hoe iza no atao anaty listra iza ny diso mora kokoa ny fanaraha-mason'io resaka lesy mpifidianana io fa raha zao fomba fiasa zao tsy mangarahara zany dia sarotra zany ny fanaraha-maso satria tsy ny atoky rehetra no mahavita ny asany ny atoky tiako Madagasikara ihany zao hatreto no hitako tena hoe miditra amin'ny antsipiriany amin'ilay resaka lesy mpifidianana teo koa moa zany antoko malagasy miaramainga zay nyteneninao teo misy namana mantsy mba mifampiresaka amin'ny tena ihany manao fa ny ankabeazany atoko eto Madagasikara ohatrany nefa lalàna mihitsy mampirisika ny atoko anao zay mampirisika ny atoko anao an'izay ka izy zany mba hisorohana ny olana na ny korotana aloha sy aoriana fifidianana dia manana didy mihitsy ny sionia anao zay faraherin'ny rehetra ao anatin'ny tsy fitany ilana ny fikarakarana amin'ny fomba mangarahara an'io lesy mpifidianana io efa zava-dehibe ny hetsika fionana nisy ireny tany amin'ny Novotel reny nisy ny tany amin'ny teo alohan'izay fa nisy koa fionana niaraka tamin'ny mpiara-miombonantoka fa tsy ampy séance d'information iny tsy ampy reny zany satria le ninivo foky tany tsy ohatreny le zavatra tena mitranga any fa mila midiny fotony mihitsy zany ary nisy toromarika nomeny ny antoky moa efa voaray anay atao amin'ny tanora tiako Madagasikara le izy hoe mila manampy ny olona sika amin'izao fotoana izao anara-maso ny anaran'ny olona anaty lesy mpifidianana toromarika izay efa nalefa any amin'ny tanora tiako Madagasikara iny fotony zany zay dia amafisina zany zay toromarika izay satria ararotina ny fandalovana eto sika tanora rehetra dia mena baiko mihitsy mba ho avy any amin'ny fokotany rehefa vita ny fijerena ny anarantsika ao anaty listra dia hitondra ireo namantsika rehetra hiaraka anara-maso an'izay ataontsika hoe listra zay anitsy ireo diso satria betsaka ny diso ampiditra ireo tsy tafiditra satria maro ny tsy tafiditra mba hahafahana zany manana listra atao hoe keny rehetra sy tsy misy diso etsakilan'izay moa an'ireo tanora zany zay akaiky ny Antananarivo dia afaka manantona ihany koa ao amin'ny birao ny tanora ao amin'ny QGBLR satria misy tompona andraikitra ao afaka manampy atsika zany manamarina ny anarana ao anatin'ny lesy mpifidianana sy afaka manampy atsika koa amin'ny fijerena ny tranonkalon'ny sionia satria afaka jerena ao anatin'ny tranonkalon'ny voameramalo tena misahana fifidianana ny anarantsika rehetra ny daty sy ny ora tsara amafisina ihany solofa ia misokatra zany ny birao any antoko tiako Madagasikara amin'ny fomba ofisialy androany ao amin'ny QGBLR porte 11 isaky ny talata isaky ny lakamisy no ahafahana mandray antsika tanora rehetra na tsy tanora ihany koa ary manery soratra anarana hiditra mpikambana ho tanora tiako Madagasikara manomboka amin'ny 7 ka hatramin'ny 4 ao ihany koa no zavatra hoentina amin'izay rehefa isoratra anarana no mpikambana tanora tiako Madagasikara ia karapanondry ihany no hoentina fa tsy tazoma ny karapanondry tsy tazoma ny karapanondry nisy fanangonana karapanondry manko any ny antoko tiako Madagasikara tsy manangona karapanondry ny ato amin'ny tanora tiako Madagasikara nisy fotoana tany amin'ny tambajotra serasera tany nisy nanao atao hoe communication fake laza hoe mitondra CV sy ohatr' zany tsy mila mitondra an'izany olom-pirenena ianao mahatsapa tompona andraikitra manana karapanondro dia efa afaka tonga ao amin'ny birao an'ny tanora tiako Madagasikara
ao amin'ny QG Bel Air fa misokatra midanadana ho antsika ny varavarana entany namana rehetra fotoana zao ahafahana mampiseho fa mandray andraikitra sika tanora de tongava ao ihany koa no andraisantsika ny toromarika rehetra efa misy fandaminana ao zay apetraky ny mpitantana ny braon'ny tanora tiako Madagasikara dia ao sika no mandray an'izay toromarika rehetra zay na avy amin'ny antoko zay anjara andraikitra ny tanora ao anatin'ny antoko zany zay alefan'ny antoko sy ny filopitarika na ny toromarika tsika samytsika vao anatiny de ao no andraisantsika an'izay ka de tongava maro ho an'ny any amin'ny distrika indray atao anatin'ny faritra Analamanga satria mety misy sendra mandalo ohatra de mandalo amin'ny QG efa misy ihany koa ve toromarika satria raha miresaka Analamanga zany zao tsika midadasika ohatra zany zao distrika Ambohidratrimo totry ny commune 420 izay sa 920 ngezangeza ihany Manjakandriana commune firy 520 dikan'izay ho an'ireo ratsan'ny jeune team eny anivon'ny commune eny mety tsy tafakatra ty amin'ny foibe zany ahoana ny fomba fiasa amin'ireny misy azo resahana ve ny amin'izany mety misy distrika somary sarosarodalana ihany na eto Andramasina range midadasika be solofa ka sao dia misy ihany ny toromarika satria raha sendra tsy tafiakatra misy ve ny laharan-tariby ihany koa azo zaraina raha ohatra ka misy ty asy ty moa tsy voazaona tomboka efa ela ho antsika mpikambana na maniry tehitra mpikambana ny anivon'ny distrika isa tokony eto amin'ny faritra Analamanga no resahako efa misy an'ireo filopitarika isaky ny distrika zay voafidin'ireo filopitarika isaky ny commune misy atsika tsirairay avy izy ireo zany miandraikitra ny fandraisana antsika rehetra mpikambana isaky ny distrika ary isaky distrika moa samy manana ny fandaminana satria ny situation tsy mitovy ny tranga tsy mitovy misy distrika ohatra Antananarivo renivohitra vita ao amin'ny QG Bel Air daholo ihany ny fandraisana anarana misy kosa ohatra ho an'ny distrika Manjakandriana afaka manantona an'ireo namana mizara tapany telo misy président avy ao amin'ny tapany avaratra ohatra monsieur Bosco ny président avy ato amin'ny tapany afovoany monsieur Amel Rasamson de misy koa ny président any amin'ny tapany atsimo afaka atontsika daholo zany reny ohatrizay koa ny any amin'ny ataontsika hoe avaradrano mizara anankiroa misy ny président sy ny vice président misy any maire Tojo ao misy any président Toky ohatrizay koa ny Ambohidratrimo misy andry président Hery tsika rehetra reo zany dia miara-miasa ary efa nanao an'le asa efatry ny ela efa mipetrapetraka ny anivon'ny distrika raha tahiny ka sendra hoe mandalo eto Antananarivo ianao na avy any amin'ny faritra na avy aiza na avy aiza na avy any amin'ny distrika ina de afaka mandalo ao amin'ny QG Bel Air ihany koa satria efa misy registre ho an'ny distrika rehetrarehetra zany ao de anjaranay indray avy eo mandama sy mandrindra azy mandefa azy any amin'ny toerana zay nevintsika isika mpianatry ny université indrindrandrindra resahana amin'izay tongava ao amin'ny QG Bel Air fa anjaran'ny brao ao zany no mandamina avy eo hoe ty ohatra avy any Kongo ve de anjaranay miantso an'ireo mpikambana any atoerana sy manome toromarika misy mpikambana ohatr'izao aty ny soratra anarina aty serasera zany tokony andefona ihany eo atsefatsefan'izay dia afaka manantona an'ireny olona ireny sika isaky ny distrika ary afaka manantona ihany koa ny QG Bel Air matevitevina zay adevitra ny rahana tamin'ny solofo zay mitarika ny jeune team eto Analamanga ary raha mihaino zany tsika de hita mihitsy hoe tanora tena efa miditra anatin'izay hoe traika efa politika zay ary efa maharay an'le leadership zay nomeny filomarika Ravalomanana amin'ny fomba fitarihana sy amin'ny fomba fandrindrana ihany koa satria lay resaka fitarihana fandrindrana zava-dehibe alohan'ny tena anaovantsika veloman'ny solofo sy amezany hafatra de alohatsika hijery an'ty dia amin'ny filomarika Ravalomanana tany Antalaty indray tany Sambava njerevantsika omaly fa nafinaritra ny tany Sambava ihany koa tamin'ny fananerinandro fa tany Antala ihany koa ny filomarika Ravalomanana dia tsy latsa-danja mihoatra ny zava-misy tany Sambava ny dia amin'ny filomarika Ravalomanana tany Antala ary de tena na de hoe tampotampoka aza de tena rakotra vahoaka ary tena niandro mafy ary nitaraina tamin'ny filomarika Ravalomanana ny vahoaka any amin'izany capitale de Lavanie zany any amin'izany hoe sehatra voalohany eran-tany
eo amin'ny tontolony lavany zany nge antala ary manitra lavan'io zay lay antala zay resantsika am'izao fotoan'zao de alefatsika vetivety zay de miverina atao am'solofitsika sady mandray ny afatra toromarika miomanareo tanora zany satria misy ny toromarika ozarainy sy fandaminana zany dia hiditra aminahadevitra hafandray zany tsika fa ndalohantsika ho any antala mba iainatsika ny ambiansa sy ny hoe fifalian'ny olona mahita ny filoha Marc Ravalomanina sy mbola afaka manantena indray fa mbola androsy Madagasikara satria mbola io eny ray aman-dreny ndao Ravaly. Ny tovy tsy nisy valaka tamin'ny fitarainandreo mponina tao Sambava reny vohitrisa avany fahasahiranandreo mponina eto amin'ny distrika Nantala sy mba tanteraka ny fiainanay hoy izy ireo ary nanenina tongotra matanana izahay nifidy izao mpitondra izao. Hafa mihitsy tamin'ny fotoana nitondrany ny filoha Marc Ravalomanana ho ny fitarainan'izy ireo. Tena sahirana fa indrindra zay amin'ity amin'ny Savaty sahirana be zay fa ny lavanilina zany ny fotom-pivelomanay zao potika tanteraka izao ny tokotry takatry fitondram-panjakana ka mila zao ny fiverenan'ny dada Ravalomanana zay ny vahoaka anaty Sava. Mangatanay zany mba impolotranay fitondrany taloha zany le zaza madinika zany mbo nahazo blouse ndraiky mbo mahazo cartable mahazo raha jiaby ary mpampianatra zany mbo tsy zay ray aman-dreny manda magnefa mpampianatra mbo président république mbo magnefa mpampianatra fotoanandro zay zany ny angatanay ito Antala zay ny rahaby zay lapo ny fiainana ito aminay zay le raha angatanay raha latsaka amin'ny fitondragna izy agnavotro zay efa mafy loatra jalin'ny vahoaka na ny antanambe na ny ambanivohitry satria avy amin'ny tsy falafosan'ny lavany zegny fagnotokotan'le kolonne azy zegny ny manahiragna zay am'izao fotoagna na ny ampamboly na ny ampividy na ny olo ampagnondra raha mandeha amin'ny hôpitaly zegny zay eto takiagna fondron'ny hôpitaly tsy tafiditry zegny ny olo jiaby vatery midoko ambanivohitry maty ho azy. Rakotr'olona ny toerana nandraisan'ny vahoaka Nantala ny filoha Marc Ravalomanana. Hitantaratra fa vonona nova-tantara iaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana izy ireo. Ny redo nateto ny rafanevan'ny antoko. Arentsika ity firenena ity sy ho ny filoha Marc Ravalomanana. Manana vahaolana ho anareo ahonina ambarany. Mila mandray andraikitra nefa ndrehetra hafahana manova ny tantara. Tompifidianana ity taona 2024 ity. Iverina amin'ny vahoaka any fahefana. Hisafidy izy indray zay filoham-pirenena hitondra azy mandritra ny 5 taona ny vahoaka malagasy. Zay zany tsy maintsy hitranga, tsy maintsy hisafidy tsika, tsy maintsy tapitra mandany filoham-pirenena zay. Tsy maintsy isy ny fifidianana. Sao dia misy mandebrebray tsisy ny fifidianana. Tsy maintsy satria araka ny constitution dia 5 taona ihany ny mandat. Ary mandat io fa tsy hoe terena. Dia zao noho izany zany tsy maintsy ataontsika mihitsy mirahina daholo ny fokotany rehetra, ny commune rehetra, ny district rehetra, tsy maintsy mirahina tsara tsika. Manamarina ny anaranareo. Dia marino ary zany aromaso ny anaranareo anatin'ny listim-pifidianana. Hoy aho hoe ireo paikaditsika rehetra décentralisation anarenana ny fahavoazana momba ny vania tsy vita mihitsy io raha tsy mandalo fifidianana. Tsy vita. Na inona ataontsika. Tsy maintsy sahintsika mandray andraikitra. Tsy maintsy mijoro isika raha tianao zavatra. Ary tsy maintsy manaraka tsara ny lalam-panorenana dia fifidianana. Anarina ty firenena ity sika. Tsy miambo aminareo aho fa jereo tsara zavatra misy. Tsy ilaina lazaina. Mandeha amin'ny lalana aho tena faly. Mahita an'ilay sekoly tsy mba nisy lokonana anankiray na sekoly nataontsika. Fa nianatra daholo ny zanaky ny malagasy na 9 isanjato tamin'ny 2009, 2008, 2009 92% zanaky malagasy rehetra nianatra daholo. Na vita be teto amin'ny faritry Sava ity tokoa mantsy ny filoha Marc Ravalomanana. Raha tsy laza fotsiny ity lalana mampitohy ny Sambava sy Antala ity, izay mbola tsara dia tsara hafolo taona ty aoriana. Mahavelom-panantenana izao fahatongavan'ny filoha Marc Ravalomanana izao, hoy ireo vahoaka teto Antala. Ninitsika le retour faly.
ninitsika nyresahana iny a solofo zany mino a fa matombola mijoro ianareo am'izao fotoana zao a de mety hoe tanora mbola mpianatra ve sa efa niasa tam'izany 5 amby 7 amby 8 ny goka tombotsoa tamin'ny fitatana ny filoha Marc Ravalomanina ny tanora taty aoriana sasatsasany zany a nanomboka 7 amby 10 amby 10 ohatrin'ny betsaka le diabolisation dénigrement natao tamin'ny fitatana amin'ny filoha zany fa rehefa mieno an'ireny ray aman-dreny reny de hoe tena ny zanakaina nany blozy nisy ny cantine scolaire afaka nandeha tsara ara-dalàna iny zao lalana 2003 iny lalana iny natao filoha Marc Ravalomanina sambava-dalà zay goitra taloha zany fa 2023 tsika zany hoe 20 taona teoriana zany a tsara de tsara mihitsy ny lalana zay natao ny filoha Marc Ravalomanina afaka mampita ve solofo ho an'ireo tanora zaza teoriana zany a indrindrandrindra lay vao miakatra aty am'le hoe génération 2000 zay tena hoe traikefa sy fananana ray aman-dreny zay ya ho an'ny zaza efa tonga saina na tanora tonga saina moa tamin'ny fitondran'Andriamatoa filoha Ravalomanina zany de efa nahita araka lazainao teo satria tam'izany tsy nisy fiangarana samy nanao an'le table maitso sy le kitapo volotany daholo ny zaza tam'izany indicateur koa le nitenena teo hoe maherin'ny 700 ny zaza malagasy no tafiditra an-tsekoly petsaka zany ny zavatra hita ny voatra tamin'ny andron'ny président ihany teo any koa no amboniny indrindra ny PIB raha tato anatin'ny ataontsika hoe 30 taona aloha ny Madagasikara zany anisany indicateur fa ho an'ireo tanora kosa zay tsy ataontsika hoe tato afara tsy niainan'izay vanim-potoana nitondran'ny filoha Ravalomanina zay sika inona fa tanora afaka misaina afaka mieritreritra rehefa miresaka fandrosoan'ny firenentsika dia tsy tokony veriverezina na varim-bariana amin'ny resaka communication amin'ny sary manjelanjelatra sy ny tariny amin'ny oeraoera fa tsotra fotsiny raha ohatra ka tamin'ny taona 7 ohatra maka indicateur ray sika ohatra ataontsika ohatra hoe vidim-piainana ataontsika hoe vidim-bary ny tsotra indrindra am'izay tsy mila hoe mahay be vidim-bary ohatra no ataontsika indicateur tsy mila hoe économiste be na hoe nahita fianarana tany amin'ny université vao afaka manao an'izany raha isintsika ohatra vidim-bary tam'izany lasaka ny 2 ny kilao am'izao fotoana zao vidim-bary efa misy 4 mahery ny kilao de anjarantsika apetratsika zany zay indicateur raisiny zay ampitahana fampanantenana nataon'ny candidat satria vanim-potoana fitsarana zao fitsarana ataontsika vahoaka andreo mpitondra firenena nampanantena mora ny vidim-piainana ohatra nisy nampanantena an'izany nefa jerena zany rehefa jerena réalité tsy zay le zavatra mitranga fa dangana be ny vidim-piainana de mandinika zany tsika tanora tsy mihinana ambolony raha nampanantenaintsika ohatra hoe rehefa tonga amin'ny fitondrany rakoto de ilama am'izay mandry fahalemana amin'ny malagasy de mametraka fanontaniana indray am'izay indicateur ray zay mandry fahalemana ve isika de atao ohatrazay daholo zany amin'ny lafiny mahakasika atsika rehetra raha ohatra resaka fampianarana ohatra zany de jery toromarika sika taremarika azavady jery taremarika sika hoe 700 ohatra tam'izany tafiditra tany an-tsekoly dia jery indray tsika am'izao misy tatra be de be any amin'ny gazety eny amin'ny trankalan'ireo ataontsika hoe partenaire technique financier reo banque mondiale ohatra sy ny ohatr'izany de 400 izy zao tsy haiko na latsaka ny 700 izy zay raha tsy diso mila marina kely zay teniko zay de zay zany le ijerentsika le taratra le hoe fandrosoana zany fa tsy hoe nisy araka le teny député Brunel vice-président ny assemblée nationale mialatsiny manao anarana hoe manao ny salle EPP akorolokona de hoe zay no atao fandrosoana anisan'ny dingany zany ilaina ny fanatsarana ny fampianarana sy ohatr'izany fa tsy zay zavatra ray zay ny mamaritra ny atao hoe fandrosoana mila jerena daholo ny singa rehetra ny fahasalamana fahefany vidy maromaro zany izy ireo ny indicateur de développement humain koa mila jerena daholo reny zavatra rehetra reny
ahafahana mamaritra. Eto arasolofony niavatra ho an'ny tanora sy izay mety hoe tsy voaresantsika zany am'izao fivahiniananao eto miara-manonja zao eny ny tanora nalamanga moa zany fa ny tanora amin'ny akapobeany zay mety hoe hompifidy am'ty volana am'ty taona 13 ty zany am'le fifidianana mety ho avy eo. Ya, iarahantsika malala fa tao mpifidianana ty taona ty dradradradraina foana zany hatramin'izay hatratsika tanora no avy ny firenena nisy ny teny mihitsy hoe tsika tanora no avy ny taona 2017 taona 2017 tsika ty fa mbola eto ihany iandro ny taona 2014 indray ve ny tanora ny taona 2014 ve vao tena androso fa zahay zany mahita zay tanora taonevitiko Madagasikara fa fotoana zao andraisantsika tanora andraikitritsika ahafahantsika zany mitondra fanovana ihany koa an'ity firenena ity tsy hoe tanora indray andraikitra akory sika dia andeha jabajaba nefa fa araka ny toromarika zay efa nomen'ny filoha mila mahay mahalala mahafantatra sy mahavita vao mandray andraikitra dia ho antsika rehetra tanora efa tonga amin'izay sehatra izay zany dia entany sika rehetrarehetra andao andray andraikitra hitondra ny anjara biriky ho an'ity firenentsika ty ho antsika tanora kosa vao hiditra anatin'ny resaka politika dia entanytsika efa nisy toromarika natao teo jereo ny lisitra ny mpifidy amariny anarantsika sy ny manodidina antsika ary ny mpiray atoko amintsika rehetrarehetra midiny ny voafoky tany oety ireo namana manana olana ny fidirana birao-panjakana zany dia ampio izy ireo mba hiaraka anamarina ny anarany ao anatin'ny lisitry ny fokontany farany amaranako azy namana faniry dia ny teny teo hoe fotoana zao andraisan'ny tanora andraikitra tsy sanatriny zany kory nefa andray andraikitra sika dia hitondra entana tsy voafe fa isika ihany koa tsy afa miala amin'ireo ataontsika hoe olona vokitraikefa hatreto aloha any antokotiko Madagasikara dia ny filora valomanina irery ihany no azo lazaina fa manana ny atao rehetrarehetra ahafahana miroso sy ahafahana mampandroso ny firenena amin'ny alalan'ny traikevana zany dia angatahanay tanora ianao andray matoa filoha angatahanay tanora ianao andray matoa filoha aoka ianao tsy emotra efa nyteny foana zay hatramin'izay fa anohana anao areo foana hiaraka aminao amin'ity taom-pifidianana ity sy ny amin'izay mety ho avy dia ambaranay sy amafisinay androany indray andray matoa filoha fa izahay tanora tiako Madagasikara dia vonina anohana anao amin'izay fanapahan-kevitra rehetra mety raisinao amin'ity taona 2020 sy 2020 ity. Iniara misaotra betsaka Solofa. Misaotra Faniry mankasitraka antsika rehetra namana tany an-tokantrano tany nanaraka isaorana ihany koa ny teknisiana nahafahana napita mivantana an'izao fandarana izao. Rarosoa tompoko. Fefakasitrana amin'Andriamatoa Andriana Antenaina Solofo isika ny vahiny teto amin'ny fandarana dia omentsika lalana izy zava-dehibe ny fanehoan-kevitry ny tanora ary mentsika sehatra mihitsy ato anatin'ny fandarantsika maromaro ny tanora toa azy ary irarintsika ny mbola hivahiniana ny tanora tiako Madagasikara ato anatin'ny faritra Analamanga ivahiny matetetika eto amin'ny fandarana miara-manonja nisy olombamboaka Rambosalama Emilien zay efa miomakomana ny hiditra koa ao ambadika ao dia ho ampidiritsika rehefa vonina avy eo fa misy vaovao avy Nosy Belleville satria mandeha moa ny fitsarana ny Nidoni ka misy vaovao andrasantsika satria raha ny resaka voaray koeto fa mbola hiantso a Nosy Belleville dia toa misy sazy hafa indray nahazo ny Nidoni zany any Nosy Belleville mbola anao ny fanamarinana vaovao mikasika an'izany tenako fa ezaka izara amintsika rehefa avy eo zany ho an'ny boribory tany faefatra aloha tiako miresaka antsika fa nanomboka tao amin'ny fiadanana 3L ny député Rambosalama Emilien nandalo taty amin'ny Andrefanambojanary 3As 3O dia nanome toromarika ho an'ny ekipa nidina teny Mahamasina sy iza moa zany Mahamasina Asakady lalana fokotany zany teneniko zany dia avy eo ny ampita ihany koa tany amin'ny hoe fokotany tsy mialonjafy
sy asa manapamarinana ve reo ekipa zay mbola miasa any am'izao fotoana izao a ekipa ny député Rambosalama Emilien ao anatin'ny boribory tamin'ny faefatra ry Rady Ravalson sy ny ekipa rehetrarehetra ny jeune team femme team ny 10 team atao anatin'ny boribory tamin'ny faefatra miasa any député Rambosalama Emilien hatramin'ny omaly any koa de nidina ny azakazaka tany fotsy tany atany fotsy mbola district atao anatin'ny faritany na Tananarivo fa efa tafiditra ao anatin'ny faritra Vakinakaratra de niaraka ny député avako aby kokoa ny député Michel sy député José zay any Antsirabe voalohany sy Antsirabe faharoa mintsika fa hitondra vaovao mavety de mavety député Rambosalama rehefa aveo iresaka ny diany tany fotsy zany fa netiko fanokafana ny adevitra fotsiny zay hoe ezaka lehibe atao anatin'ny district na Tananarivo faefatra zay miaraba Andriamatoa Sorimamboaka tafaraka indraytsika tamin'ity androany ity marina fa mbola reradreraky ny diny fanetana na tany fotsy rehetrarehetra tany efa tonga eto aloha zany tsika de tonga somatsara député. Miaraba Faniry de miaraba anareo technicienne rehetra izay manatotosany fampitana zao fandarana zao amin'ny alalan'ny ainao manjery zany na ny radio na amin'ny télévision dia miaraba koa ny namanao amin'ny radio Mada zay anisany mandeha izao fandarana zao koa manarak'izay dia tsy mety raha tsy misaotra an'Andriamanitra Faniry satria dia betsaka tokoa ny zavatra natao tamin'ny herinandro izy taty amin'ity herinandro ty ary natao teto toerana natao tany tsy teto toerana fa tany amin'ny faritra hafa kanefa de mbola meno fahasalamana foana ny tena de mbola verina somatsara ary mbola anisan'ilay mbola hoe mbola mijanona ianao fa tsy ho alaina de mbola miaraka mitafa sy midinika miaraka amin'ity fandaran'ity zany amin'ny vahoaka malagasy eto toerana na any ivelany fitiavana lehibe zany dia ataoko fa rariny setsiny raha misaotra an'Andriamanitra am'izany atao hoe fahasoavana lehibe omeny zany manarak'izay dia misy namana zay atao amin'ny fokontany amin'ny sopatrana andrefana zay atao anatin'ny boribory tamin'ny faefatra anisany tsy afaka manaraka itsony zao fandarana zao satria midao sy ny fahafatesana dia olona mavitrika tokoa zany eo amin'ny fokotany eo amin'ny fokotima ny anosopatrana andrefana zany ary dia mirary fianonana feno ho an'ny fianakaviana taona fa zay le anjara ny olombelona zay voateraka avy any amboka fotsiny de efa miomana hoe rovina no valain'Andriamanitra izay no anjarany fa dia mirary fianonana feno amin'ny fianakaviana ary amin'ny kristianina n'ilay olona moa de tenenina hoe tsy makaiza izy koa fa dia miandry ny fisanganana ny maty ao anatrehan'ny tompo manarak'izay koa de misy koa namana tsy salama am'izao fotoana zao ary nazara ny ala tany an-trano dia niafatra mihitsy ny madama hoe tandremo izy fa miverina indray le corona de tsy fantatra tsony izy ity fa miseho amin'ny endriny hafa mazana be ny grippe am'izao de zay indrindra de tsy fantatra tsony fa dia mirary atao hoe fahasalamana sy fahasitranana malako an'ireny namana be dehibe reny ary fotoana tokony tsy arariana mihitsy am'izao fotoana zao satria be dehibe ny andraikitra sy ny adidy miandratsika atao amin'ity antokotiko Madagasikara ty indrindrindra eto amin'ny firenena ka dia mirary fahasalamana ary mirary fahasitrana malako an'ireny namana zay ao anatin'ny tsy fahasalamana ireny mba ahafahany manatanteraka ny adidy sy ny andraiky ny ato anatin'ny antoko sy ato amin'ny firenena zany dia zay no hoentina zany amin'ny eto amin'ny firaritso ho an'ny rehetra zany de manao kokokoa anareo any atany fotsy rehetrarehetra tany zay niaraka nitafa sy nidinika omaly dia tonga somatsara taty zay misaotra an'Andriamanitra fa dia averina le kokoa na de hoe tsy mahita ny MBS azy anareo fa amin'ny alalan'ny FBS ny YouTube de atao zany kokoa zany fandefasinareo an'izany FBS YouTube zany dia hita tsara ny atao hoe finiavana sy ny fitiavanareo an'le fandarana satria mialambola makarena ny fanarahanareo an'izany ary teo aza dia tenenina manokana eto ilay ray aman-dreny zokibe fa 20 taona avy any amin'ny avy any amin'ny 100 kilometra tena nanao tao hoe
fandavatena tanteraka mihitsy nanatrika an'ilay fionana tany lay fanentanana tao fa de izy de mbola miteny hoe na tsy misy MBS ary any de za mbola manaraka anty amin'ny youtube sy amin'ny FB de ahoana ny anao amin'ny mafinaritra zany ny fahazahoanao herinaratra amin'ny resaka amin'ny telefona am'zany de mividy an'ireny mpanao solaire kely reny de alefako amin'iny de ataoko fotsiny rehefa hoe mandeha ny fandarana de iny fotsiny anaovako an'litsy fa tsy midery fandarana akoatran'izay hitanareo am'zany fitiavan'le olona le fandarana fa dia manao kokoa ny indray aman-dreny hoe 20 taona rehefa lehibe nanaraka ny atanatohatra rehetra mihitsy ny atao amin'ny antoko efa mpitrambana tsotra izy de efa lehibe amin'ny fokotiny misy de efa lehibe amin'ny fokotany ko izy tany amin'ny toerana misy azy fa de manao kokoa manokana mihitsy no de manao kokoa anao rehetrrehetra solitena ny district natamy fotsy to amin'ny commune 4 nanatrika iny atao hoe fanentanana omaly iny to amin'ny tanàna ny honorable Indrina zany député amin'ny team tamy fotsy taloha fa tsy lany moa izy teo dia kokoa ho atsika rehetra manaraka an'izao fandarana zao ianareo amin'ny faratry vakina karatra pitsokovo rehetrarehetra iny hatrany mandody sy ny rehetrarehetra any Betafo aty Sondariny ny aty Ambatolampy de ho atsika eto amin'ny boribory tany ohatra tsy adino koa anaovana zay kokoa zay eny ary etona zany de mitondra ny teny fampionona antsika am'izay hoe fianakaviana manamanjo izay de ny Andriamanitra ray be fitiavana hameno izay alahelo sy fahabangana anatintsika izay fa tombon'alana ny azy de mitondra an'izay fakahirezan'izay araky ny efa nentiny député Rambosalama Emily Antio natsidiko teo député Rambosalama ny efa fiaingana nataonareo tao boribory tamy faefatra aloha tombontsika an'izay le izy alohan'ny hidirantsika amin'ny sehatra nasionaly lay adevitra resantsika eto zany tany amin'ny fiadanana 3L mezaky ny tadidy fokotany manko io andrefa namonjanary to fokotany misy anao teo le nitenenina hoe raha manan'olona nareo de ndao ampinanao photocopie de affichena le liste mba ho hitan'ny vahoaka de teny amin'ny andrefa namonjanary 3 zao de aveo tany am'lay mamasina sy akadalalana ny ekipa tonga teny am'lay tsy mianjafy sy ambanina mpamarinana angamby zay raha sy diso mbola miasa ny ekipa any mbola mitety tanàna inona ny zava misy taratra aloha amin'ny boribory tamy faefatra azo resantsika député Rambosalama satria ianao moa zany vovonana ediny lohany zay mametraka an'izay hoe fandaminana fandrindrana amin'ny hoe fanentanana sy fitsiriana ny anaran'ireo mpifidy ao anatin'ny lisitry mifidy araky ny fantatsika fa kiondalana lehibe ho an'ny vahoaka malagasy ty taona 2024 ty ary satria tao-pifidianana ary kiondalana lehibe indrindrindrindra ho an'ny antoko tiako Madagasikara izay antoko manana maizy azy antoko matanjaka ary zany antoko matanjaka zany matoa manao an'resaka politika de antoko andray ny fahefana ka araky ny hoe kiondalana lehibe ho an'ny antoko tiako Madagasikara sy tao-pifidianana ty dia ao anatin'ny andraikitry ny solombavambahoaka isaky ny distrika zany no mitarika ny vahoaka manome ohatra amin'ny resaka fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lisitry ny fifidianana tsy hoe fanamarinana be fahatany fotsiny hoe ao io Rambosalama de ao fa tena mijery tsy amin'ny atsipiriany misitsy ny anarana zao misy diso misy litera tsy ao na ny numéro ny karapanondro tsy ao na ny adresy tsy mitovy dia zay zany tsy maintsy jerena zany hoe ilay anaranao amin'ilay lisitry ny fifidianana zany dia tsy maintsy mitovy tanteraka ny amin'ny karapanondro ny état civil anao amin'ny karapanondro zany tokony hita ao anatin'ny lisitry ny fifidianana sy tokony hitovy amin'ilay sosa ny menanao tamin'ny anao nanoratra nareo anatin'ny lisitry ny fifidianana singanana aminokany eto fa ty lisitry fifidianana ty dia tsy révision zay misy so de misy manafangaro manafangaro sy ny refaut ralina samy hafa efa tsy izy tsony tsy izy tsony iny fa iny zany le ralina iny zany de atao hoe
listry ny fividianana efa lasan'Andriamanitra iny efa tsy miverina tsony fa ty lista vaovao ty de refonte zany hoe lista vaovao mihitsy nampiasana no anatin'ny 10 taona manomboka 2023 tya mandrapa tonga ny 2033 ary ty listry ny fifidianana ataotsika ty no ampiasaina amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izao zay no mahatonga hoe kiondalana lehibe ao anatokotiko Madagasikara ty maninona tapitra anty mandany filohan'ny repoblika am'izao fotoana zao na dia tsy maintsy mametra-pelany izy raha irotsaka ho filo indray amin'ny volana septambra amin'ny volana raha ohatra ka septambra hamafisina le daty raha mafisina le daty kanefa ty de tsy maintsy misy fifidianana ty raha araky ny teny Filomarika Ravalomanina tsy maintsy misy fifidianana ty fa tsy anaiky zavatra feto satria manina efa mafy loatra manjoan'ny malagasy am'izao fotoana zao efa tena araky le fitainiko matetika eto hoe efa mihinantsy fihinana ary le tsy fihinana azy efa tsy fahita tsony efa memena ary tena tsy ho hita tsony dinina indray no hoanina rehefa tsy fihinana azy efa tsy ho hita tsony ka zay lazaiko hoe kiondalana lehibe ty ho anatokotiko Madagasikara zany hoe am'ty 2023 ty zany no anaovana ny fifidianana filoham-pirenena fifidianana filoham-pirenena zany de am'lay listra amarinantsika ny anarantsika am'izao fotoana zao no anaovana izany ary amin'io listra io no entsika ato amin'ny antokotiko Madagasikara sy mpanaradian'ny Filomarika Ravalomanana anarenana zao firenena zao ilana am'izao fahantrana mangitokitoko zao miaraka amin'ny Filomarika Ravalomanana tiako tenenina de zao araky ny fantany verina fantaniny faniry tao izahay solomboavam-bahoaka isaky ny distrika manome ohatra ny olona ao amin'ny atokotiko Madagasikara sy mpanaradia ny Filomarika Ravalomanana amin'ny fanaovana zay fitsiriana ny listra zay ary mitondra ny vahaolana sy mijery lesoko ao amin'io fanatanterahana an'izany fitsiriana sy ny lisam-pifidianana zany zavatra kely tsy eteretina akory nefa avy mety avery ny vato anankiray de ohatra raisiko ny anarako ohatra hoe ny anarako Ramboa Salama zay no misotro anaty karapanondro ary amin'ny listy mifidy Ramboa Salama tsy mitovy zany tsy mitovy zay zany le mila jereny zany de raha mila vanina izy amin'ny resaka tonga ny andro fotoan-dehibe fifidianana de tsy mahazo mifidy anao fa ny ato mikaratra anao ne Ramboa Salama fa ny ato Ramboa Salama zay le mila jereny zay de ohatran'izay koa ny any amin'ny karapany larany karapanondro ho an'ny lehilahy de jereo tsara fa ny marika fahaenina ohatrany hoe 101 241 de ny fahaenina le 241 io ho an'ny lehilahy rehetrety Madagasikara dia chiffre impair inona ny dikan'izany ny faniry amin'ny impair tsy akasa tsy akasa fa raha lehilahy ianao zany ka hoe 242 no ao diso fa vehivavy zany zay zany de efa mila jerena koa ary de diso tanteraka hoe tsy enao mihitsy anao fa ty karapanondro vehivavy ty nefa ianao lehilahy zany mila jerena daholo zany rehetrarehetra zany raha hoe ao ianao de ohatran'izay koa ny resaka rehefa tena ila vaniny vitandreo ane zany satria reto ane zavatra efa atao hoe fanjakana miandro sarahana fotsiny satria raha jerenao ny gestion-ny affaire de l'état am'izao sy ny gestion-ny pouvoir de l'état am'izao de any amy tsy falehany nefa reo zavatra reo ny tena atao hoe AIDB ny firenena fitantanana an'ireo zavatra reo de reto miandro sarahana fotsiny jereo ny crise mahazo Madagasikara am'izao fotoana zao na hitena azy hoe tsisy crise eto
da izany tsisy krizy eto jereo am'le velirano voaloha fandripahalemana sy ny rehetrarehetra mandeha am'izay loany ve ny vidim-piainana aiza mbola nisy voatam-pianan-kefatra arivo am'izao fotoana zao dimapolo sy roanjato voniny anankiray ohatran'ny asehoko anareo iny eo aminay eo soneranao nefa taloha zany aronjato am'izao fotoana zao arivo de zany fe de mba ho fiainana mandeha am'izay izy jerevo mividim-bary jerevo mividy menaka jerevo ny fanafody am'izao fotoana zao a efa tsy mahavidy plakety tsony olo fa mandeha singany anankiray singany roa de zany rehetrarehetra zany zany hoe mila jerena tsara io lisitra io a mba hahafahana manatanteraka an'izay a atao hoe fifidianana tena ara-dalàna zay de zay mahatonga anay mijery an'io tsy vitany hoe mijery ny tsy mety ihany fa ny tena zava-doza de natenenina eto zany dia ny olona rehetra ka fantatry ry zareo fa manohana ny filomarikaravalo manana dia tsy ampidirina anaty listy mpifidy fianakaviana anankiray tao amin'ny 3L ary so ihany fa kolonela namana lay olona eny mianaka izy le ohatrano a nen'le kolonela ihany marina de nen'ny efatra manaraka diso a dia nen'ny anankiray a fananinona tsy nampidirina mihitsy nefa menazy soso reo fianakavian'ireo de treto am'izany hoe le atao hoe mauvaise foi an'lay le avy any amin'ny seny mihitsiny satria raha ny jerena lay sosy mena n'lay nalefa tany de marina dafolo tsisy diso fa rehefa natao ny verification dia misy azy fahadisoana zay de nijerena le anankiray le fahaenina le zaza fahaenina zay efa tonga ataony efa mifidy tsy eo nefa mena sosy zavatra ohatran'izany zany a nitenenina aminareo eto fa misy misitsy mauvaise foi ary natao hoe misy baiko mihitsy ny avy any amin'ny seny avy any a na avy any am'lay atao hoe raha matoa lay madame Simone de tena mihetraketraka be mihitsy ny eto amin'ny tany sy ny firenena manao mampiseho ma DGI azy a mitety an'ity fokotany ty anao zay resaka mamboafady rehetra amin'ny tsy fahatombanan'io lisitra io a manome baiko amin'ny hoe de zavatra ataonareo dia tsy maintsy mampandany amin'ny filoham-pirenena am'izao fotoana zao any amin'ny fokotany a sany amin'ny district any ka zay mihitsy ny mahatonga ny solom-bava-bahoaka midina mitarika ny olona mijery hoe maninona no misy diso maninona no misy olona nahasoso nefa tsy voasoratra maninona no misy olona dinganinareo fotsiny ary hita zany a teny amin'ny fokotany ny 3A sy 3O rehefa ndresaka atao zay de be ny olona tety an-dalana no nyteny mihitsiny hoe mahagaga aminay ozy izy fa de mahasoso zay fa rehefa mijery a tsy ao ny anaranay ka zay zavatra zay zany no tenenina amitsika vahoaka hoe raha mbola tsapanareo raha mbola tianareo fa anana anjara am'ty Madagasikara ty ny faramandimby anana anjara am'ty hoaviny ty Madagasikara ty anana anjara atao hoe fampandrosoana ty Madagasikara ty ny faramandimby dia misorata anarana ao amin'ny lisitry mpifidy jereo tsara rehefa ny anaranao de jereo tsara hoe marina tanteraka ve sa misy diso raha tsy ao ianao a dia tongava misoratra miaraka amin'ny kara-panondro fa ny nenina ho a
tsy ao ando alo hoe ana fa orina andatsa so sanatryzy zany ka tsy fandehananao misoratra io no mbola ampiverina zao zao mpitondro zao tamin'ny firenena indray ao anatin'ny 5 taona manaraka ka zay no antony hoe mahatonga anay solombavam-bahoaka midina mijery isaka ho fokotany misitsy miaraka am'ireo mpikambana ao amin'ny distim sy ny fokotim ny jeune sy ny vehivavy manetana ho an'izay olona mbola tsy misoratra anarana ao anatin'zany listy mifidy zany mijery ny tsy mety amin'ny fandrafetana zany fanoratana zany ary indrindrindrindry mampanatanteraka ny fanatanterana ny lalàna momba ny fametahana an'io listy mifidy io eny amin'ny fokotany efa ho 20 mahery no hitako tato amin'ny boribory tamin'ny faefatra ny faniry fa tsy misy na anankiray azy manao afisaziny zany tsy misy nefa ny lalàna lalàna dia miteny hoe rehefa tonga any amin'ny fokotany ty lista amina avitanany aretage provisoire tya de afisevanao amin'ny fokotany de eo ny olona no mijery de rehefa mahitao izy ka ara-dalànany azy de mahazo mandeha izy tsy ara-dalànany azy miditra makao amin'ny lehibe amin'ny fokotany izy de miteny hoe zaranina tompoko mipetraka ary de diso na zako mba nijeriny anaty iso tsy ao ny anarako de mba sorato ao fokotany efa 20 ano hitako fa tsy misy naray azy nanao an'zany afisazy zany zay no natongahako miteny tao amin'ny fokotaninay hoe ampinina ro raha zay no ampilamina nyty fandrafitana nyty lisym-pividianana ty ty fitsiriana nyty satria zay olona misoratra eo de mahazo mijery hoe marina sa tsy marina ary zay tsy eo de mahazo misoratra hatramin'ny faraiky amby 30 ny volana me de zay indrindra no nanapinana eo amin'ny fokotany 3L hoe ndao ary atao photocopie satria secteur telo no ao de atao photocopie ny listy mifidina de afisevana isagny secteur zay zany no natao fa any amy teneniko any amy fokotany rehetrarehetrany dia tsy misy na iray azy tao amy fokotany 3 ao zao rehefa nantanina ny chef-pokotany de hoe ho ataonao zay monsieur le député fa mbola miandry ny etimanana ka le etimanana zany tsy haina etimanana avy any amin'ny seni sa etimanana avy any amin'ny district no ahafahana manao an'izay photocopie sy afisazy zay fa de mahagaga ihany aloha raha ohatra ka hoe nakaiza sady le 45 milliards io dariary tany amin'ny seni no am'zany resaka afisazy zany zay tokony seni no ame an'zany ny any amin'ny fokotany satria resaka fividianana oa resaka le fividianana oa no tsy misy an'zany de tena mahagaga nefa raha jerena ny hoe ohatrenina ny vola laniny seni anaovana zany photocopie zany dia tsisy dikany raha miohatra amin'ny vola zay nolanina tao anatin'ny elefi 45 milliards d'ariary ikarakarana n'lay fividianana zay fividianana tenenindreo zany ka eo zany mametraka fanontaniana hoe makaiza le voly atao inona ary zany zavatra zany malasa eritreritra hoe ohatra nyfananina atao isin'ny tsy fahatombanana mihitsy nyfanaovana anytya de iketrehana zavatra hafa zay mihitsy lasa miay de nefa aloha zavandresaka fa antokotiko Madagasikara de tsy maintsy misy fifidiana antiry nama fa fifidianana zay angatahanay fa tena ao anatiny tena mangarahara tanteraka mihitsy ao anatiny tena hoe lalàna momba ny fifidianana dia lalàna ho any rehetra fa tsy lalàna natao azahono mpitondra am'izao fotoana zao avansa fotsiny mihoatra amin'ny mpanohatra na momba an'izay olo-kafa te hilatsako eo fa tena lalàna raisiny rehetrarehetra lalàna madio
mpitsara madio fa tsy mpitsara amy tanila zay fa tsy maintsy atao am'ty ny 2023 ty ny zay zany le fitsidiany eny natao teny fanira ary na ny hitanao teny amin'ny 3 tany amin'ny Mahamasina Atsimo dia ambanina mpamarinana tsy mialonjavy akady lalana ny eniny boribory tany faefatra matsy dia nozarana zona ny distrika zany de le 2 zany zarana zona 7 de misy tompona ndraiky isaky ny zona akoatra lay sefo Fokotima zany dia mizarana zona de misy zona 7 de reny zany no jerena isaky ny zona de vitana ao anatin'ny Iran ndretrehitra manao atao hoe route be zany manao an'ireny fidinana reny fijerena isaky ny fokotany ao anatin'ny zone io Iran de araka ny teneniko teo Iran io zao ny miaraka ny CM ny rina ao amin'ny Mahamasina Atsimo CM zao io dia miaraka amin'ny vehivavy de miaraka amin'ny tanora miaraka amin'ny EG ny team ty amin'ny distrika faefatra boribory tamy faefatra zao zany no atao io zao mamafoko tamy Mahamasina Atsimo manao an'izany zavatra zany amin'ny satria araky ny teny tao hoe tena kiondalana lehibe hoanina tiako Madagasikara sy hoan'ny vahoaka malagasy tia satria miverina amin'ny malagasy ny fahefana de anjara malagasy am'izay zany no misafidy amindreo candidat zay olona hitany anavitra ny ty Madagasikara tia hitondra ny fanavotana ty Madagasikara tia hitondra fanarenana ty Madagasikara tia elana am'izao fahoriana mangitsikitsoka azy tena lalina mahazo ny vahoaka zao iny fokotany eo amin'ny hitatsika io zao dia zona tsy mialonjafy ty zao fokotany tsy mialonjafy io zao ary amin'ny farany avaratra limite ny mampifandray amin'ny boribory tamy voalohany sy ny boribory tamy faefatra tsy mo fiangonana katolika Mahamasina zao de zay zany no atao de efa raha pitondray zany zao de efa nao ny zone fahatelo ndray zany zao ny antokotiko Madagasikara mahazo an'iny kanalina andretany rehetrarehetra iny manomboka miala any akady andrefana akady-bahoaka mivoaka aty Ambohibarikely de mahazo a Mandrango Batoansy 2 mahazo any Ouest Mananjara mahazo a Madera Namotana mandra-patonga zay zany mandra-patonga n'lay 20 andro afahana mitsirika sy manamarina any anarana ao ary afahana miteny amin'olona koa nareo zay tsy mbola ao dia tongava misoratra ny any amin'ny listy mifidy zay zany lay etsika am'izao fotoana zao ary tsy maintsy fitano anatin'ny 20 andro alohan'ny katonany fitsiriana zany hoe raha io hitatsika amin'ny io zany dia 12 andro sisa dia ho tapitra ny fotoana ary izahay araky ny nisana tamin'ny sefipokotany zany dia na jour férié aza zany de misokatra foana ny fokotany ary zay no mifanarahanay tompona ndraika tety amin'ny boribory tany faefatra mba ahafahany vahoaka manatanteraka izany satria zo sadidy lehibe eto amin'ny tany sy ny firenena ny fifidianana ary mba tsy ho very zo ianao dia mandehana mandeha mifidy ary medi mafy medi mihitsiny hoe tsy maintsy mandeha makany fa aza miandry amin'ny andro farany zay vao hoe andeha hifidy fa araky ny teniko teo le ainenina tsy oloha ananatra fa orina andatsa de aza miraikiraiky na aza mitamatama miandry andro farany vo manao fa izao de tonga de mandehana mijerina ny afokotany manao an'izay adidy masana mijery an'izay mba tsy ho very zo anao rehefa tonga ny androm-pifidianana ahafahanao mijery sy mifidy zay olona tianao hitatana ny tany sy mifanjakana anarina ny firenena am'izao fotoana zao misy fanio-kevitra deputé Ramboasalama nataona mpanao politika iray
ho raisitsika ty fanio-kevitra ity ny filopitarika ny antoky MMM zay tamina gazety mpiseho isan'andro iray ny gazety mpiseho isan'andro ray zay amin'ny teny frantsay ary ny gazety mpiseho isan'andro ray de amin'ny teny malagasy de ny zahany faly natambatra le izy de vakitsika tahaka izao raha toka efa vonina le izy ao faly zay tataka izao azo andraina anarivelo izy izy la CENI responsable en cas de trouble teny frantsay azo andraina anarivelo raha misy ny korotana tompona andraikitra ny CENI Andriamatoa Serge Zafimahova rehefa mivahiny tao amin'ny RFI Radio France Internationale larina alefatsika teto lay orona PODO mirakitra an'izay resaka nataon'izay de nitondra ihany koa zay endrik'ilay tsy fahatomombana ny lisitra izay sy ny aya samihafa omaly dia nisy fanio-kevitra tamina fahitalavitra tsy miankina izay nahazona ny hevitry ny teo anivon'ny CENI fa nidirikabo no teo no teny zany hoe dirikabo ny teo anivon'ny présidence CENI moa zany nidirikaby am'izao fotoana zao de lay tale général ny Bianco teo aloha mialatsiny manonona an'izay satria zay ny navatarany olona azy de nanamarina tokoa fa misy lisitra roa tonga eny anivon'ny fokotany io anefa tsy niresahany CENI tamin'ny fomba ofisialy fa de hoe arretage provisoire mandeha eny anivon'ny fokotany lisitra zay tokony anamarinana ny anarana fa tratra ny antokotiko Madagasikara tamin'ny alalan'ny solitena amin'ny bureau politique zay nitarihan'ny Rinandriamasinoro SG tany Maivatanana zany le nisy hoe ahoany ty lisitra ty zay misy anarana manjatona de ny any amin'ny fokotany ny asaina manamarina an'izany lisitra zany eo ny tokony hampamailo ny rehetra mino fa manakambara am'izay député Rambosalama ny amin'ity fomba fiasan'ity CENI ity ny amin'ny sady misy fanamboamboarana an'le lista le izy de miasa le ratsa mangaiky an'le fanjakana nomena baiko ary voatonona am'izany le madame Simone ary zany no tokony asan'le ministry ny atitany fa tsy mandamina bajaja ny sambava sy mandamina resaka famononafo ho an'ny lavanilina any amin'ny faritra varatra fa misy asa miandry azy ato zay misy dérapage misy ihany koa fantsahan-dalàna sy misy fanapara-pahefana ataon'le personnel eo anivon'izany ministère ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana zany tokony andrasiana andraikitra raha tsy hoe efa complice ao anatin'izany angamba le ministra tsy fantatsika ntsony zany de iny zany miteny ny mpanao politika am'izao fotoana zao député Rambosalama Emilie ary tena mametsiny ny CENI hatreto aza moa tsy mbola fantatsika nisan'ny fokotany marina zay esana satria miainga avy amin'ny fokotany ny famoronana birao fandatsam-bato de tsy menatra efa misy olo-mavomboaka eto Antananarivo renivohitra avy any antoko miaradia amin'ny fitondrana efa mamoro olona ka tsy maintsy mieritreritra fa TGV avokoa ireo mpikambana ao anatin'ny birao fandatsam-bato zay mifanondra mandika lalàna izany adevitra birao fandatsam-bato zany batitsika hitondrana fanamarina zany député Rambosalama ny momba n'lay lista anankiroa dia mazava ho azy fa ireto CENI reto mihitsy ny any no atao hoe tsy mety ny composition le CENI satria raha fahitako azy dia tsy mba misy autorité morale na misy olo-tenina toko politika ao amin'io CENI io fa dia izy menakavy izay atao hoe manao la voix de son maître no tompona andraikitra amin'io CENI io manomboka amin'ny flo zany katra ty amin'ny atao hoe mpikambana zandriny indrindra izany hoe iny lista faharoa iny zany ramba farafaharatsiny ka mba nisy olona anankiray amindreo membre reo atao hoe autorité morale izany hoe mba manana an'izay atao hoe fitondran-tena na hoe andraikitra manokana amin'ny mpikambana azy io afaka manitsy miteny hoe mba mitana an'izay famarinana zay am'le andraikitra tena mahitsy ny CENI dia tsy nitrangy ny zavatra iny ary raha fahitana an'iny dia
ilay fanaovana ny listry mifidy am'izao fotoana zao zany da fahazahoko azy dia sady refonty no tsy ralina satria maninona le anaran'le olona le tao anatin'le ralina ka efa miverifiendreo tsy ao anatin'le refonty anery faniry ny avoakan'iny de hoe tadiavina sefokotany hitady andretolo re ahoana na hita sefokotany za zavatra impossible ma zay ane le politika andreo e atao manokana izy zany de raha tsy hita to izy zany de tonga levana sefokotany ampidiro any ty de manao sini fotsy aveo a ireny olona reny zany nomena mission manokana lay sefokotany hitady an'ireny de anao taratasy rehetra momba an'io de hoe ninaranareo fary a fa de anynareo a no mifidy zay zavatra zay a no mahatonga ny tiako Madagasikara manao efitsirena am'izao fotoana zao tsy hijery fotsiny ny anarany sy ny fianakaviany sy mipomba azy eo anatin'io lisitra io fa tena anao akary hoe raha ty se large mihitsy mijery sao de mbola misy olona efa maty ny entozety nefa mbola misoratra eo ihany efa maty dada tozeva nefa mbola misoratra eo ihany na i dada totoro efa tsetsomy efa lasa any efa mifindramonna de mbola eto Antananarivo ihany nefa dada totoro efa lasa mangatritsika ry amoron-dranomasina ary zany ane le ataon'ny atokotiko Madagasikara am'izao fotoana zao ary zay io ataon'ny ny seni io am'izao fotoana zao satria maninona mahay le endomboanjiny am'le teny hoe tsy maintsy atao zay 13 le 52% ny pon'ny Madagasikara tsy zay no anatin'ny lalàn'ny raisym-pirenena tokony hoe ifidy zay 80 taona miakatra tsy tratra le izy atao le refonty a mbola miena no lay listry mifidy tamin'ny taona 80 sy 20 de io mamay endomboanjo azy a manao ny zavatra io manao tsy fanao ary io lista faharoa atao io zay entina any amin'ny zay pourtant zay nga nation nga directeur de cabinet omaly zay netiny tondra fanazavana moa fa tsy maharesy lahatra olona dia efa mandehana am'tao hoe misy paikady maloto ao a entina anatsetsena n'lay lisym-pifidianana zany hoe iny zany raha ohatra ka tsy tazana atao iny lisym-pifidianana iny a de fa nandeha am'izao ary tsisy ny teny ary ny seni koa tsy nanao fanambarana ofisialy lista zao fa zao koa misy olana any atalata maty am'y faralahy zany raha vaovaoray koa dia mbola sy tonga any koa ny lisym-pifidianana raha sy diso a misy fokotany mbola tsy atongavana lisym-pifidianana deputeram-boasalama hitanao am'zany ara zany hoe ty le seni ty zany zay le teneniko hoe raha mba nisy autorité morale ho atao olona mba manam-panà zany tompona andraikitra manam-panà ka tena hoe oleretsa tsy izy ty fa tsy manaiky fotsiny la voix de 100 mètres tsotran'izao io zavatra io ary raha mba nekena koa hoe eny ara fa le dinika atao a mba tiatsika tena mijery an'izany hoe fifidianana tena ekenindretra ty ranga tena madio ty a ary tena hoe mba ho eken'izao tontolo zao de mba nanaiky ary tsy sarotra ane manao an'izany vetivety zany de vita mba nasina atoko politika mambara ao amin'io an'sen'io mba afaka mijery hoe zao tsara mifandehany fa tsy nasina an'izany mihitsy fa tonga de natao any ary mifahitana ty listry de nahitana misy hoe fa tena misy paikady maloto ataon'ty seni ty a ary tena misy zany hoe mauvaise foi mody asehoseho any am'le hoe zay ne mieno hoe de efa nampidirina daholo amin'io point rehetrarehetra ny tenenareo fa natao daholo fa saingy tsy nisy fotanina tsoratra moa fefa ntenenina taminareo iny le zavatra fefa tafidreo daholo kanefa ity lista faharoa ty izay raha ohatra tena manana zany atao hoe bonne foi sy tena hoe tena mipetraka araky ny tena mifahitsiny ny seni dia navoaka iny hoe sogagy ianareo fa misy an'izao ny atony de zao de azo nyresahana le izy fa ty tonga zany de natao devant le fait accompli ny olona ary tratehaka atao le izy so ihany fa nisy ny atokotiko Madagasikara zay tsy navelan'Andriamanitra tsy hitranga marina
nampiseho an'ireny zavatra reny ary samy dénoncé ary samy dénoncé ary zay ny atokotiko Madagasikara ny atokotiko Madagasikara tsy hanampitambona anafisafany reto mihitsy rehefa tsy marina de tenenina alofatafoko pata-pirenena fa zany no izy ary miverina am'lay atao hoe faneo-kevitry lay filoana toko teo a marina de marina nazy atsika nefa ny tena hatram'izay ry faniry fa hoe disunity mihitsiny no tokony isana anaovana fanovana tanteraka mihitsiny a fa tena tsy mety tsony ty zavatra ty satria ao daholo miala ny zavatra tsy mety rehetra am'ty fanafitana ty lesy ty mifidy ty ao miala ny resaka momba ny lalam-pifidianana ary na ohatran'ny manao tena navina ohatrany tsy de mety tampotra loatra ny tenin'lay atao hoe lay filoha lefitra ny zay ny voalohany hoe tsy isene mihitsy no andeha hanao proposition de loi mikasika an'io fa anjaranareo solomavambahoaka zany de na raha tena tena mikatsaka ny atao hoe fifidianana madio sy tena hoe hoekendrehetra ary io teniteneninareo lava hoe zay efa miainy hoe zay tsy tokony nareo ve ny hoe eny ary fa fitsapananay voalohany ty ekipanseny manaraky tya vaovao tya fitsapananay ty ary hitanareo tena vitandray ny asanay de eny ara fa ho ataonay zao fa de ho alefany alefaso le izy hoe zao arany natao ny proposition de loi omenanareo solomavamboaka alefaso any izy lany izy a arabaso arabatsara tsy lany izy a satria nareo maraon'isao efa nanao nareo fa alefiniavana anao an'izay mihitsiny tsy ataonareo satria nareo a efa mahazo an'le resaka hoe tsy maintsy atao zay malany an'lay fitondrana am'izao fotoana zao a candidat-mpanjakana de ataovy daholo zay tous les moyens sont bons ataovy zay ampandanina hatramy famoronana fokotany a maly azao nahita de hoe misy fokotany 1034 de fa ony fa izy misy taratasy milaza an'izany hoe misy fokotany vaovao izy ndre fa tonga de tonga am'izao fotsiny ary magaga amin'izy a de zao any am'lay atao hoe ambany ravikazo tany lavitra indrindra any daholo a no atsangana lay fokotany vaovao maninona zao zao fokotany ngezabeny a eto amy 4e arrondissement misy anakiroa izy ao akazo toa no Somavelona sy Akato maro efa nankatany io mba ho zaraina fokotany anakiroa maninona tsy mba atao zany zao fa re am'le fokotany le enjana be ambany ravikazo azahoanareo vato 100% ry a any nanaovanareo an'le izy any le fantatrareo fa tsy mety tsy hoaraka ny observateur amy fanarahana lisy ny société civile ny fanaraha maso any any no ataonareo fa tena raha mbanao an'izany de tena mitady mangarara sy ny rehetrarehetra mba ataovy aty am'le fokotany eto an-taninareo zay tena tokony mba afahana manara maso azy tsara la izy fa zany ny fahitana fa mifototry ny korotana de avy amin'io lisy mpifidianana io sy amin'ny resaka lalàna momba ny fifidianana avy eo amy seni sy amin'ny atao hoe fanomezana tombondany ny fitondrana am'izao fotoana zao zay efa manao propagande aloha amy fotoana mba endrasana ihany fitenenana avy amin'ny seni satria lasa mifangaro ny kabary politika sy ny fitokanana asa vita io moa de tenenina hoe mba ao anatin'ny asany io satria mbola miasa ary zareo a de mahazo izy mandeha mitokana an'io fa raha mitokana an'io tsy voatery manao akanjo lorantsy aretana daholo ny institution rehetrarehetra ary andany mbola mpanjakana tsy toko tsy foroana fa tonga le izy de efa miendrika pré-campagne propagande aloha amy propagande mihitsy ary na ny izy isa mihitsy rany de efa nyteny hoe tsy misy lalàna momba pré-campagne eto fa dia mbola aperinasy izy zao a de mahazo manao an'izany de samy fe de tokony fomba fiteny fa zay zany de efa miteny eto hoe tompona ndraikitra ny seni raha sanatry zany misy korotana eto ary sika koa loha tsy anaiky ary zay misy korotana eto de tadio fa ianareo a no izaka n'io rehetrarehetra alahelon'io satria ny olona am'izao fotoana zao de efa manantena an'izany fifidianana zany ary tsisy empotrempotra am'izany hoe anao zavatrava hoe resaka transition na anempotra mandany ny filoham-pirenena zany fa tsy maintsy mandeha amty 2023 ty ny fifidianana
ka loza ho anareo amin'ny seny raha sanatriny zany ka misy tsy fatombanana io lisy mpifidianana io ary tsy mandeha am'izay loany no fifidianana io fa de eo tsika mahita izy ozy dego zay eo tsika mahita izy fa tsy atao ohatran'izao tsiny no avynyty Madagasikara ty aloha zava ny resaka fa de efa araky ny teneniko hoe ny olona am'izao fotoana zao de tena efa mila tsy fihinana aloha de zay ny tenenako azy ary le tsy fihinana azy efa tsy ho hitantsony raha mahita ny qualité le olona mihinana tsy fihinana zany ny olona mitsindoka fako sy ny rehetrarehetra na le qualité an'le fako am'izao fotoana zao azy tenenina amitsiketo efa miova raha ny olona mivelona tamin'ny resaka fitsipona tao amin'ny fako raha mahita 3 arivo izy ndray andro tsy mahita tsony afa-tsy arivo am'izao fotoana zao nefa io fivelomany de mahitra reto am'izany de zany ve mbola anaovanareo omseny mbola zavatra resaka atao hoe tandrevaka mikasika an'lisy mpifidianana io efa miandratra fiovana rangany olona ary bajereo kely ny résolution nyraisin'ny justice ep fiambanano amin'ny ekara eglise katolika apostolika romana katolika zany ao amin'ny atao hoe fiadanana sy fandripahalemana fa de tena mila fiovam-penitra mahery vaika ty Madagasikara tya raha fahitana ny crise am'izao fotoana zao efa nyteneniko tao hoe inona mahatonga an'lay izy ny mauvaise gestion des affaires de l'État sy ny mauvaise utilisation des pouvoirs de l'État zany fa mijery an'izany ny kristianina katolika ao anatin'ny justice ep io ary mifandraika amin'ny fiainana am'izao fotoana zao de ampanitsiko an'izay nareo amin'io seny io satria ao anatin'ny mpitondry ianareo ahoana fomba izerenareo ho ara-dalàna tsara io lisitry ny fifidianana io sy ny fanatanterana no fifidianana io de ahoana ny fampiasanareo ny pouvoiranareo ny amy zavatra ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao sy zare atao hoe fahefana rehetra am'izao fotoana zao satria am'izao fotoana zao raha nandehanana tany amin'ny atamy fotsy tany dia menimenina ny olona tsisy menimenina ny amin'ny fampiasana ny fahefam-panjakana atao zay ampandresena any candidat-mpanjakana am'izao fotoana zao manomboka any amin'ny fahasalamany sy any amin'ny fampianarana zavatoza zany anisan'ny atao hoe mauvaise utilisation du pouvoir de l'État daholo zany ary zany rehetrarehetra zany maninona io tsy mety ataonareo seny tsy mandeha am'izay laoniny io mahatonga ny olona manao an'izany rehetrarehetra zany ary matoa ny justice ep ny eo amin'ny ekarana efa miteny an'izany dia teny efa mandifotra ny vahoaka malagasy ny atao hoe fangiry firina sy ny fahantrana sy ny fijaliana am'izao fotoana zao ka za de efa miteny solombavam-boaka ary mbola tsy maintsy hiteny foana momba anareo ry seny ary ny tena mampalelo amin'izy de zao misy tale général ny bianco tao zay mahafantatra tsara an'izany atao hoe kolokolo zany dia sambana zava zany resaky zany eto amin'ny ainao manjery mbola miaro any an'izany zavatra zany eo atady io tsara fa izany zavatra ataonareo zany dia efa tena mihoatra no ny asan-dalo ambony latabatra mihoatra no ny asan-dalo famonon'olona fa tena efa mamono vahoaka malagasy iray manontolo mihitsy nareo seny amy fandrafetana an'io lisitry ny mifidy tsy mandeha am'izay loan'io sy io mbola misy lisitra faharoa zay na fempenareo tany fa tratrinareo zao moa de manao an'izay zavatra zay tompona ndraiky trenareo amin'ny hoaviny ty Madagasikara ty zay ngamba faniry no azoko olazaina momba andray ireny atao hoe fanehoako hevitry ny filohan'ny atoko mmm zay tamin'ny temy malagasy temy frantsay sy ty lisitra faharoa nataony seny ty eny am'y fokotany lisitra tsy akiteniteny fa raha tsy tratratsika ty ma zany de tany ary tsika zao mahazo vaovao misy miteny hoe tompona ndraiky sasely reo zao manko mila zavaitsika tsara koa
Ny CLRE no tompona andraikitry ny lista any Fokotany satria ireo ny branche enseignant zany. Ny président Fokotany mijanona fotsiny eo izy ao Fokotany, fa ny CLRE ny tena mandamy manio. Fa de drao mitarany mihitsy misy lista tokoa nge tonga aty aminay. Forcé ny tadiavinay nefa tsy fantatra akory ny olona na ny olona eo Fokotany ara tsy malala izy reto olo reto. De zay zany mibaby an'izay nareo ao amin'ny CENI ao, fa raha tsy mipoiriny team izy tsy nivaky anareo, zany hoe tsy nivany lela zany. De eto zany tsika deputeram-bo tena manao antso avy mihitsy satria betsaka ihany koa fitarainana hoe tsy ao anaty listy mpifidy. Ka ianareo zany isika vahoaka zany olom-pirenena isaky ny Fokotany mety manana fitsinjarana isaky ny secteur atsika ho atsika zay mare an'izao fandarana miara-manonjy zao. Mijereva olona ray na roa na telo amin'ny secteur na Fokotany misy atsika de angony ny anaran'ny olona tsy tafiditra ao anaty lista de eto any Fokotany. Any amin'ireo mpikabina CLRE ho ampidirina ao anaty lista. Manangony tsika jerevo iza daholo ireo olona tsy tafiditra ao anatin'ny Fokotany. Atao fizarana asa par secteur izy. Misy lalàna manome andraikitra atsika an'izany hanara-maso, tsy hoe hijery de hanao siny fotsiny fa tena hanara-maso. Raha pitso amin'ny fandarantsika miara-manonja iaraka ny député Fetra Ralamizafimbololo tsika ho vakitsika eto mihitsy ny texte. Lalàna miresaka an'izay hoe zotsika olom-pirenena mpifidy no manara-maso ny anarantsika ary misy andraikitra marobe zay voaraitsika ao anatin'izany. Ho vakitsika alefatsika eto amin'ny fandarana zany miaraka ny député Fetra. Fandroana aloha zay sy député Rambo anao an'izay antso avy zay. Mivondrontsika isaky ny secteur any Fokotany any. Fatary zay tsy tafiditra ao anaty lista dia eto any Fokotany zany. Tsy maintsy soratana zay tsy tafiditra ao anaty lista. Ho an'izay tafiditra ao anaty lista ka misy fahatsoana momba azy tsy maintsy ahitsy. Ary tsy maintsy mahazo karazana récépissé kely ihany koa fanamarinana an'izay ampidirina ao anatin'izay lista vaovao zay. Ho an'ny fanamarinana ny lista zay efa tonga any Fokotany dia hatramin'ny fahen'ny volana May fafitony volana May. Fa ho an'ny fanoratana zany de mbola mitohy amin'ny faraiky amin'ny 30 volana May. Sarotiny amin'izany tsika satria ny antony de zao mazava ny teny député Rambo teo, tsy misy anaiky mipaipaikadinareo, fantatra fa tsy ho lantsony anareo. Ary nanareo de mahafantatra an'izany hoe vititsika, ravitsika. Ianareo io nge fantatray fa manao plan B, manao plan C, manao plan D. Fa plan A misy fifidianana tsy maintsy ataoko selon texte. Fa eto aloha tsika zany de tsy anaika. Ary zay ny omanantsika rehetrarehetra pikatrika ny antokotiky Madagasikara. Tsy lavolefona mihitsiny ao anatin'izao paikady maloto zao. Complice miaraka amin'ny fitondram-panjakana ny CENI. Ary mazava ny teny Filomarka Ravalomanana tsy manana ny indépendance ny CENI raha ohatran'izao ny fomba fiasan'ny CENI. Akoatriny hoe tsy manana an'izay autonomie financière zay. Matériel tsy zarizary, ressources humaines tsy mandeha amin'ny zélone de mbola complice. Manao lista maloto ary manao lista tsy manjary. Miray petrapetsa miaraka an'le fitondram-panjakana. Toeritsika zany ary ijorotsika zay. Zay le mbola andraisantsika ny tenin'ny FFKM hoe tokony hiady fo isika ho voasoratra anarana ao anatin'izany listy mifidy zany. Fitaovana ampiasaitsika io. Ary tsy tokony isy sakoroka ohatran'izao, tsy tokony isy fisavoritana kafoiazy ohatran'izao raha ohatra manana bonne foi hitondra fandaminana le CENI. Ka ohatra manary ohatra banga me ala ihany député Rambo satria tsy misy tsony lay balise le CFM, tsy misy tsony le ACDDD, lay balise lay état de droit sy le démocratie. Satria efa anaty posiny ny ACC, ny gouvernement, baikona le maro anisa amin'ny Assemblée nationale, entina mitety faritra. Ohatran'izany eo amin'ny antenimeran-dolona, efa anaty posiny ny fitsarana, mitandro ny filaminana atao amin'izay tiany anaovana azy, de mieritreritra reto olona reto zany. Fefa mandeha makany le résultat. Fa fombafomba sisalisy tena veritsika. Fa raha mbola isika antsika tsy manaiky ary tena ijorotsika hatramin'ny farany ity raha ty. Fa ay ty ho rainy manonja ary may ambondrona de mitady fika maloto reto olona reto. Député Rambo Salama mamaraparana azy tsika. Mafisitro lay teneninao teo fanira momba lay atao hoe eny amin'ny Fokotany zany. Fa ny antokotiko Madagasikara zany amin'izao fotoana izao sy ny mpanaradia azy dia
efa manendry olona 2 3 isaky ny fokotany a voalohany ijery ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny antoko izay ao amin'ny fokotany anamarina ka hoe iza no efa nisoratra iza mbola tsy nisoratra raha mbola tsy nisoratra dia reo olona reo no mandeha miaraka amin'ny karapanondro miaraka amin'ilay lista mandeha makany amin'ny seni hoe reto olo amin'ny atokotiko Madagasikara tsy nandalovan'ny CLR nefa ao anatin'ny fokotany a mila petraka ao anatin'ny listy mifidy efa misy an'izany any amin'ny fokotany amin'izao fotoana zao a ary manao an'izany ny any amin'ny fokotany amin'ny atokotiko Madagasikara amin'izao fotoana zao tsy mijanona eo amin'le hoe mpikambana ao amin'ny antoko ihany fa ho an'izay rehetra mpanaradia filomarika Ravalomanana koa de efa tafiditra ao anatin'izay atao hoe mission spéciale andreo ankizy na olona amin'ny atokotiko Madagasikara ao amin'ny fokotany zay izany hoe mba elana amin'ilay paika malotonyreto fikafika malotonyreto zany a na de nandray an'izay ndraiky zay a tao amin'ny atokotiko Madagasikara ary efa mandeha zany amin'izao fotoana zao tsara be fa dia amafisina efa nytenenin'ny faniry tao izy a fa de mbola manamafy a eto fa toizany zay ezak'izay a ary raha efa ndresaka tamin'ny solombavambahoaka ibako zetra raha bekijana zao tao any Amparafaravola de hoe efa manao ny koa zay honorable Zoky a de fa mahafinaritra zany a fa de zay koa efa manao aty amin'ny boribory tamy faefatra ary io a tsy vitany hoe eto amin'ny district misy solombavambahoaka lany tamin'ny atoky any fa ama solombavambahoaka ny tena hoe solombavambahoaka Madagasikara dia tsy mijanona eto amin'ny district fa efa ny manetana ohatran'izany koa any amindreo ataoko hoe misy ny atao ohatrany hoe ny fiefiny atokotiko Madagasikara any amisy atao hoe bassin électoral ny filomarika Ravalomanana de efa nytenenina ny olona anao an'izany zavatra zany ohatrany hoe raha tsy temy fotsiny a ny dianay omaly tany tamy fotsy izay nanentanana ny olona am'izany rehetrarehetra zany de efa voapetraka zany satria tadio fa ny filomarika Ravalomanana dia tsy latsaky ny 74% amin'io atamy fotsy io ka zay 74% zay de atao mihitsy zay atao hoe azahoana olona PDP tena misoratra atao hoe tena misoratra atao 7% any a ny atokotiko Madagasikara sy ny mpanaradia filomarika Ravalomanana mba azahoana zay hoe mpandresena ambony de ambony zay a entina metrahana ndray ny filoha amin'ny tantanantany sy mifanjakana zay nyteneniko hoe tsy mijanona eto amin'ny distrika misy azy fotsiny ny solombavambahoaka tiako Madagasikara hoe lanina aminarany atoko fa mandeha mijery a andre ny district ohatra zany ko zao ny any amin'ny hoe district amin'ny Betafo ny any amin'ny district amin'ny Faratsy io tsy misy député tim zany fa de tena efa jerena satria maninona tiana le antoko tiana tsy hoe mba tsy ho am'izao toerana misy azy atsy Madagasikara de ama solombavambahoaka Madagasikara any tena dia mandray an'izany andraikitra zany a any amin'ny district hafa ny ady atao hoe tsy district any raiketany tena jalizy ka efa ao anatiny zay atao hoe tetikady zay a amin'ny resaka fanoratana ny listy mifidy io ary tenenina aminareo tsy manaraka an'izao na amin'ny télévision na MBS na amin'ny télévision miara-miasa amin'ny tenany na amin'ny radio mpiara-miasa amin'ny tenany na amin'ny YouTube na amin'ny FB de areo zao fa zany any tokony atao am'izao fotoana zao a raha ohatra tsy te iaina an'izao atao hoe fahoriana lalina sy fijaliana zao tsy fandripahalemana misy eto ny tsy fisina azy ny von'ny olona gauche à droite ny fahasalamana tena enjana de enjana vidy mpianana tena tsy mandeha am'izay izy ny délestage ny vidiny carburant raha tsy te hiaina am'izany tsony amin'ny 5 taona manaraka de mandehana misoratra anarana ao anatin'ny lista hoeto ny olona araky ny tenin'ny faniry to araky ny tenin'ny FFKM hoe miady fo mihitsy mba ho tonga ao anatiny ao ianao a ary andray an'izany atao hoe
andraiky tagoavan'zany mahaolombanina anao a ny anaovanao an'zany a ary ny olona vanina zany a de ny olona ty mametraka Madagasikara eo amin'ny toerana misy azy a eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy eo anatrehany zao tontolo zao zay faniry angamba no azo resana androany zany a fa amy manarakytsika mbola tsy maintsy tondra mbola zava-baovao ary atao hoe mandra-pahatongan'ny fahaenina ny volana me dia tsy maintsy hiteny foana tsika amin'ny momba ny fisoratana anaranty raha nahitana ny olona ary eto moa zany maranako azy de zao nefa tafaverina tsomatsara eto a ny Filomary Karavalomanina filohanana toko de efa miteno amin'ny boribory tamin'ny faevatra fa anao fitsidiana izy a eny amin'ny boribory tamin'ny faevatra de efa miomana am'izay tsika am'ty resaka momba ny fanetanana sy lisitry mifidy ty zay angamba faniry no azo tenenina ny amin'ny androany fa dia manao veloma mandram-peona atsika menakavy ary tsy maintsy etitretra ohatran'izany tsika miteny mba tena hiditra tsara mihitsiny hoe matoa reo olo reo miteny mafy ohatran'izany a tena enjakenjana ohatran'izany a de tiana hiditra ho tanterahana ilay toromarika satria tiana ny vahoaka malagasy a tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy no jerena tombotsoa amin'ny firenena no jerena ary ny hoavin'ny faramandimby malagasy no jerena sy gatsahana amin'ny fanaovana an'ity miara-manonjy ity veloma tompoko velom-pakasitrahana ny solombambaoka Ramboasalama Emily antsika de tena entitra tamin'ny fanehoan-keviny mihitsy ny député Ramboasalama mametrapetraka ihany koa ireo fandaminana ny toromarika ireo tsara ho fantatra satria nge tena tsara ho fantatra be da be ny fantatsika anatin'izao fifidianana zao raha ohatra zany ka tsy misy ny tim raha tsy mihetsika zany reo rafitra rehetra sampanao anatin'izany antokotiko Madagasikara zany ahoana no ahafantaranao vahoaka ny zava-misy any anaty elakelatrano rehetrarehetra any eny anivon'ny fokotany eny anivon'ny reny commune sy distrika rehetrarehetra reny petratsika izay fanontaniana zay fa misy antoko politika aloha zany de tsisy afa-tsy mifanenjehana ny ty manny atao mifamilaza ho mpanohitra sady mampimenge nareo ry zalahy miala tsiny a tena mampome misy tena miasa mafy misikimponitra efa nyteny Filomary Karavalomanana fa na hoe nanao maingana tsy maintsy misy ny fifidianana dikan'izay zany ny stratégie adopten'ny tim manana ny liberté ny tim amin'ny mahantoko politika azy ka raha hita fa tokony hatsaraina tokony anaovana fandrindrana tokony amezana tana maro ny fanatsarana zany lisy mpifidianana zany efa avy ny sedra fifidianana élection présidentielle ny tim mahalala tsara ny zava-misy de mirectifier am'izay mety zavatra lesoka hitany izy kinona makarary fo amin'ny antoko politika hafa am'izany satria ohatrany de ny tim miady fo amanaina am'le fifidianana lojika zany satria na hoela na oaingana isy ny fifidianana ary ty refonty ty tsy hoe zavatra atao isa-taona fa zavatra mandalo dikan'izany isako ny folo taona ty no atao raha miady fo am'izao zany ny atokotiko Madagasikara amin'ny fifidianana rehetra ho avy sy ho amin'izay olona rehetra ho candidat de higokan'izany hezaka ataon'ny antokotiko Madagasikara zany fa misy manko atoko Rina Rabemananjara tsy hitanao misehatra fifidianana na présidentielle na sénatorial na législative na communal fa eo izy de be resaka eo fotsiny sady tsy atany tsy aparafara ny tsy atrano tsy andala tsara de inona ny ataony io ndray ny tim fa manao ohatran'izao io ndray dadanareo fa manao ohatran'izao zay sisa ny anataon'izy ireny nefa milaza mpanohatra fa na le tsangakevitra ijoroany ara tsy hita fa milaza ny mahafatokotany anefa ka tsy maintsy miditra mandray andraikitra ianao hoe fa izy ty tsy anaovana kitapilatsaka na pampangotapaka fotsiny ho avy ny teteza mita antsisa mba farafanantenantsika fa raha fifidianana io tsy tafitsika inona fomba anaovana an'le fifidianana tsy ho raikitra enjeo ny tim fa ny tim sahiatrika an'le fifidianana ka aizary ianao zany ny atao hoe andraikitry ny antoko politika sy mpanao politika fa sahina hiatrika fifidianana ka raha tsy sahiatrika fifidianana na inona zavatra miseh eo akanjosany zany fa tsy afaka hiteny kosa nefa ny antokotiko Madagasikara micautionné amin'ny adalana ataon'ny senisy ny ACC tsia raha mbola ilaina ny andravanana zany senisy ny ACC zany atao zany raha azona zavatra tsara zany fa tsy midiky zany akoriny fa emoro ny fifidianana zay nge le zavatra ataotsika le ady ataotsika sady manatsaritsika no manatevina
no mampiseho fahavononana fa tsy isaky mihetsika de hoe tsy mahavita manao mouvement ray kory nylay antoko samihafa ende zay mba hetsika kely ery anetan'olona nandeha zay conteste kely an'io zavatra io fa miandry an'le tim de rehefa mihetsika le tim mamory vahoaka falindray izy mety mihitsy ataony tim zao le tim zany arosodrosona mba hahafahany boycoté an'le élection satria magnetaeta teteza mita fa nga pansmanta ny tim ko ajobojoboka ao am'izay anajoboana azy mba misainany le tim ary misy fandaminana ao misy paikady ao satria olona mieritreritra fa anavitra ny ty Madagasikara ty ary manajalalana zay le antoko tiako Madagasikara tompoko rina mino fa manakoresana ianao satria misy vaovao lehibe ndray androany momba nyty sandam-bola malagasy ty sady amaraparana azy ny lizy moa tsy te tena hoe vaovao lehibe fa efa miainana atao anatin'ny atao hoe andro maromaro ihany zay ary efa niresaka an'izy ity tamin'ny herinandro inona ny ifandraisany zany amin'ny raharaha-pirenena inona ny ifandraisan'ny toe-karena amin'ny raharaha-pirenena ny fiainana politika tompoko dia matetika dia tsy hoe tena eno loatra fa manaraka ny raharaha toe-karena foana no iakinan'ny zavatra rehetra inona ny mahatonga ny sinoa andady na hoe mandeha tsikelikely mitodika mankaty Afrika resaka toe-karena io inona ny mahatonga ny Amerikanina akaty Afrika resaka toe-karena io inona ny mahatonga ny zatsyzatsy anohana andranona na androanana resaka toe-karena io resaka atao hoe zavatra tetehana ao anatin'ny tombontsoa zay no antony hoe fanohanana atsy sy ary de inona ny ifandraisany zany amin'ny fiainam-pirenena raha ny eto Madagasikara ny ifandraisany de tsotra fotsiny raha ohatra zany ny any am'ilay toe-karena tsy mandeha amin'ny laoniny fa mitotongana zany hoe toe-karena reraka toe-karena manasogadina ny elanelana be misy eo amin'ny manana sy ny tsy manana toe-karena izay tsy afaka iankinan'ny mponina ao amin'ny intsony tsy afaka iankina n'lay vahoaka malagasy intsony de fa inona moa zany efa tsisy raharahavanina ane zany tsisy afaka iaina eto raha ohatra ka lay toe-karen'lay firenena no sahirana ny politika anefato mandeha fanazavankevitra asinsisa taona-pifidianana raha teo samy miseho am'izay isehony daholo no rehetrarehetra eo koa aloha mbola misy fanontaniana hoe iza ny tena miseho iza ny tena mampiasa ny tena hoe atoko politika azy fa iza no miazakazaka mideratena rehefa tonga ny taonan'ny fifidianana samy mahita ny be sy ny maro sasany tsy hita mihitsy tao anatin'ny taona maro tsy hoe volana fa taona maro tsy hita mihitsy tsy mba mitsikera ny zavatra tsy mety tsy mba mandrosososkevitra amana ny olana tsy manao inona fa rehefa tonga ny tao-pifidianana iny fampotretsy iny fampotrero ny sasany ray mideratena manao ray ny dedaka etsery le ray ny dedaka amin'io dia lazaina fa hoe zay ny tena izy zay ny tena raitra zay ny tena zao de lasa mitety faritra milaza malagasy hoe za ny tena mahay za ny tena tsisy oatra sinsisa zay ny zavatra misy nefa le toe-karena etsy memidina ihany de eo zany no tsy maintsy mahamailo ny tsirairay ny aminy hoe ahoana tsara ny fanapahan-kevitra izay raisin'ny tsirairay zany ny olo-pirenena rehefa tonga ilay zorzy io zorzy io zany zao mbola tsy fantatra mihitsy le datim-pifidianana io mbola tsy fantatra mihitsy io hoe rovina misy ny tompon'andraikitra misy ny governemanta misy ny seni sy misy ny ministera ny antotany seni efa nanipy aniny hoe amin'ny 9 novembre iny ny premier tour fa mbola tsy ofisiely zany fa tolo-kevitra zany tompoko mbola tolo-kevitra zany fa na inona na rovina ny daty ibotra eo ny atemy mera-pirenena ny parlemanta ihany keo ivory
amin'ny volana meza efa tsy ho ela intsony, ty volana avrily ty efa tsy izy tsony ty, de mifandray ao anatin'zany, fandray ao anatin'zany lay izy zany. De avy eo zany ilay olom-pirenena miandry an'le izy, le olom-pirenena aporisihana andrainy andraikiny amin'ny fisoratana ny anarany sy amin'ny fanaraha-maso ny anarany any anatin'ny lisym-pifidianana. Mbola any aloha tsika zao. De mampirisika am'zany ny tiako Madagasikara indrindraindrindra. Mampirisika mba manaraka ihany zay fa ny tiako Madagasikara ny tena mampirisika am'izay hoe arao maso, mila mailo, soratiny anarana any anatin'ny lisym-pifidianana. Fa ny hafa rehetrarehetra any ohatrany tsy de tena re loatra. Misy ihany no miteny fa tsy mifantoka am'zany izy fa zavatra hafa no voiziny. Alao voiziny zay voiziny ihany aloha. Fa raha ny lojika zany aloha de mitombona tsara mihitsy ny fandraisana andraikitra sy ny fanazava-kevitra hoentin'ny tiako Madagasikara. Eo zany le fipetraka le raharaha. De ahoana le resaka toe-karena manoloana an'izay? Ny ariary zany am'izao fotoana zao dia tena reraka de reraka mihitsy. Tena reraka. Ny mpitondra nefa, mpitondra fanjakana mitety faritra lazany hoe any amin'ny faritra atsimo, tonga ny famonjena ho amin'ny any amin'ny faritra atsimo fa apetraka amin'ny pipeline azao hoe ho voavaha ny olana voavaha ahoana ny volanao ary ty kely sisa ny 1 euro de ho tonga 5,000 ariary kely sisa. Tamin'ny herinandro tsika efa niresaka an'io eo amin'ny ariary zato mahery kely sisa tsy hahatongavan'ny ny 1 euro zany ho 5,000 ariary. Ariary zato mahery kely sisa zany hoe efa manafosafo ny 770 ariary ny 1 euro am'izao fotoana zao. Fa manafosafo. Zany ariary zato sisa ny tsy hahatongavany zany dia lasa 5,000 ariary ny ray euro. Ny vola nefany ano taratry ny firenena anankiray. Raha vao miteny ianao dolara de Amerika zay. Raha vao miteny ianao euro de fa Europe zay. Raha vao miteny ianao hoe rouble de Rosianina zay. Raha vao miteny ianao roupi de atsy Maurice zay. Sisa samy manana volana io. Fa nen'le malagasy mba ahoana? Me mitotongana ihany. Io moa zany mbola resa be ny hoe ahoana ty resaka sandam-bola ty sisa. Raha vao miresaka sandam-bola ianao tsy maintsy mifamatotra amina zavatra be de be. Ahoana moa sandam-bolanao ny ariary ko vanilla ary ty tsy voavahanao? Ahoana moa ny sandam-bolanao no atanjaka moa zany? Ahoana ny sandam-bolanao no atanjaka manoloana ny vola vahiny ny euro sy ny dolara? Kanefa ny volanao ianao tsy mampiditra tsy manondra entana makany ivelany fa ty entana vahiny ty na de misy eto ary ampidirina. Libéralisation sauvage. Misy an'izany teny zany any amin'ny teny teknika zany amin'ny resaka toe-karena ny manao ekonomia mahay an'izany. Tsy mipingapinga anao tonga de hoe tena may zany fa mampiakapy eo ny mpamboly vanilla de hoe tonga de alalahana sisa. Mila fahaizana zany. Mila fahaizana am'fe zany, mila fahalalana zany fa tsy mandeha fahatany. Dikan'izay zany de hoe ny toe-karena mihitsy izay ain'ny firenena politika eo ihany fa ny toe-karena mihitsy izay ain'ny firenena no tsy ao satria variana ny sasany zay misy fitondrana eto zao mantsy le fitenenana le ntsika tany aloha tany mbola tsy teo amin'ny fitondrana ty régime ty tam'zany fa mbola ny régime manotarita amin'ny président hery ny teto Rajaonary Mampianina de zao nataon'ny tany ivelany ny fitondrana. Tsy ny tima manteny an'izany fa le mpitondra am'izao fotoana zao hoe misy fanjakana ve eto? Misy mpitondra ve eto? Ny mpitondra misy. Ary raha mpitondra am'izao fotoana zao de anontany ny olona hoe misy mpitondra ve eto? Misy fanjakana ve eto? Satria ilay ray euro defa manafosafo ny 5,000 ariary. De misy fanjakana ve eto? Maninona no ohatran'izany? Ny dolara zany mba eo ihany fa ty euro ty maninona no zany ny zavatra misy
de tsotra valiny tsy hay na tsy araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny firenena. Raha misy ny olana de vahaolana avy hatrano no tokony ho aseho ao. Zay ny tokony ho lojika raha hoe fiainam-pirenena zany. Samyna mitondra ny vahaolana daholo zay mpitondra ny fanesi teo raha ohatra ka misy ny olana. Fa ankehitriny raha misy ny olana, inona no ataon'ny zay manana amin'ny fahefana sy manana amin'ny fibaikona ny fanakatsakanana ny atoko politika zay tsy mitovy hevitra, ny fanenjehana ny tsy mitovy hevitra. Ny mpanohatra moa ny tiana tenenina an'izany ary ny tiany maloha de sakana ny etsika, sakana ny eroka, atao daholo ty lalàna sy ny rehetrarehetra ty amelezana an'ilay mpanohatra, nefa olona anetana ny olona isoratra ao anatin'ilay isym-pifidianana no atao zany. Ny vahaolana tsy hoentana fa variana amina zavatra hafa. Eo amin'ny 13 mai lasa asiana hoe etsiky ny artista, inony de artista de mirahira eo isaky ny alahady, nga zany mampidina ny vidim-piainana. Tsy mampidina ny vidim-piainana zany. Tsisy miteny mihitsy hoe tsy ilaina ny hira, ilaina ny hirahira sy ny hoe resaka kolotsaina sy ny sisa. Fa inona aloha no mahamaika amin'izao fotoana izao? Zay no fanontaniana tena hoe ngezabe. Ka raha ohatra zany mikorotsaka le ariary, de inona no tenenina amin'izany? Tsy ny vahoaka malagasy tompoko ny tompona andraikitra amin'izany amin'ny hoe fiotsahan'ny ariary io, fa misy mpitondra fanjakana io mety hiteny hoe ny poitoekarena ihany koa ny ekonomista tompona andraikitra amin'izany. Tompona andraikitra amin'izany ahoana moa? Ny fahefana sy ny fibaikona ary ananina re. Be deaibe ny mipaitoekarena eto manana doktora, manana inona, manana mari-pahaizana be deaibe momba ny tontolo toe-karena ary eny foana hoe Madagasikara azo atao tsara ny mampandroso azy raha ny otrikarena no men'Andriamanitra azy. Fa rehefa tsy mamely ny fomba fitantanana sy ny fandrindrana ao anatin'ny fifehezana mitovy, fa tsy eo mena tombondahany ato de hoe tsy raharahinany ato de zay le izy. Rehefa hay zany mandrindra an'izay de mety io, fa rehefa tsy hay fa noho ny fitiavatena hoe toerana mandalo ty fa mahaiza mikarakara vatany, zany ny feo eno any rehetrarehetra any. Toerana mandalo samy mikarakara vatana, fantatrareo ny tiana tenenina. Misy an'izany any. De inona ny zavatra anjary eto? Tsy misy zavatra manjary. De raha ohatra zany zao tena hoe mpitondra, tena hoe manana fifantohana sy mametraka ny tena hoe mahazava-dehibe ny fiainam-bahoaka sy ny fiainan'ny fireneny, efa tsy mandry alina mihitsy manoloana n'io taremarika avoaka io hoe kely sisa dia ho tafakatra 5,000 ariary ny 1 euro. Raha ny lojika zany zao fa tokony misy fietsiketsehana be mihitsy hoe ahoana natao atsona ny fivoriana maika be, urgence sy ny sisa. Tena zava-doza mihitsy ny ty monsieur eto Madagasikara ty, fa ny 1 euro ve de efa ho kely sisa de ho 5,000 ariary. Dikan'izay zany hiakatra daholo indray ny vidim-piainana rehetratra zany, vidina tongolo, vidina voatabia efa tsy vita tsony, efa tsy ho araka tsony zany. Zay zany zao ny tokony zavatra miseho. Fa tsy mahita fihetsika hoe mba tena taitra manoloana an'izany ianao hoe ny fihetsiketsehana, fisehoana, ety seroa amin'ny sehatry ny hainao manjery sy ny fampahalalam-baovao no hitanao. Fa le tena hoe laklean'ny toe-karena sy maizy azy ny firenena. Ny vola ny anisan'ny maizy azy ny firenena ihany koa. Akoatran'ny hoe hiram-pirenena, sainam-pirenena, ny vola io mantsy anisan'ny gidragidra be hoe fa hatrany amin'ny première république tany resaka hoe zone franc sy ny sisa miala amin'ny zone franc ny ady mafy hatramin'ny amiral Didier Ratsiraka sy ny sisa. Fa na inona koa aloha, na inona tenenina eto de zao hoe natanjaka ny vola tany aloha tany satria nisy namaharana. Fa le toe-karena io zany mifamatotra amin'ny antsoina hoe fahaleovantena eo amin'ny politika, fa ny fahaleovantena eo amin'ny toe-karena. Hoy mipay toe-karena hoe tsy de azo eritreretana loatra zany hoe tena mahaleo tena amin'ny toe-karena zany eto ambonin'ny tany. I Chine ne mila ny États-Unis, États-Unis ne mila ny Chine,
Eropa ne mila ny Afrika zany hoe mifamelona ireo na mifameno ihany koa eo amin'izay tontolo toe-karen'izay fa nazanona tsy zany ny firenena tsirairay manana amin'ny mampiavaka azy dia anjarany ny mpitondra sy ny manana fahefanao no mijery hoe ahoana zany no amadihana nyity zay zava-misy eto amintsika ity ampatonga ny toe-karena atanjaka ao Maorisy eny tsisy ninny vao midina amin'ny fiaramanidina ianao amin'ny aéroportny Plaisance fary fotsiny no hitanao fary ka izy tsinona tonga de niketrika hoe andao rangahamboly fary de anao siramamy de aveo anao textile de aveo tsika mba manana moron-dranomasina de any amin'ny resaka tourisme zany natavoakany Maorisy zay zavatra nisy teo amin'izay zavatra men'Andriamanitra azy no ny ezahany nampivoarina fa eto Madagasikara inona tsy misy eto de rehefa ny ariary ny euro zany zao de efa manafisafy ny 5,000 ariary dikan'izany tsy ao lay fitiavan-tanorazana tsy ao lay fahalalana tsy ao ilay tena hoe fahaizana fa asa hoe mitondra firenena tsy olona ray ny tiana tenena amin'izay fa ny mpitondra mantsy ekipa par accident ve tapitapoka teo de hoe tena zao fa tonga de zao tonga de miditra amin'ny fitondrana firenena zay ny reny 2009 reny tapitapoka fany de hoe zao firenena efa tena nandroso ty fa tena nisy ny teny mihitsy namana ao Frantsa ao malagasy hoe raha tsy nisy iny 2009 iny raha tsy nisy iny fa hoe mandeha tsara ny navita amin'ny mandahany ara-dalàna tsara ny président Marc Ravalomanana efa lasa Madagasikara efa lasa lavitra i Madagasikara raha pitaina amin'ny aty Afrika fotsiny zao tsikako resin'ny Seychelles resin'ny Comores la Réunion sy Mayotte moa zany départementa frantsaika fa manintsika ny resy ny fari-piainany vahoaka no hijerena azy resin'ny Maorisy resin'ny Afrika Atsimo zany moa de efa tsy lazaina tsony hoe manahoana ny fari-piainana any an-tafy any eny ny ankizy kely vola euro ny loloviny eny amin'ny tokotany 100 euro ravim-bola 100 euro lolovin'ny zanam-bazaha eny an-tokotany ny anao vovoka sy fotaka ny lolovin'ny zanakao eny an-tokotany eny zany le fari-piainan'ny olona no hitsarana azy hoe makaiza sy makaiza ke anao zany zao hoe enjehana ny fifidianana tsy maintsy atrehany io fa manoloana an'izay koa dikan'izany mantsy de hoe afaka mieritreritra tsara zany sika amin'ny fanapahan-kevitra izay ho raisina rehefa tonga le fotoana zao ny zavatra misy mitsindroka zorodira minapako ny gasy zay zorodira rehetrarehetra hitanao eto Antananarivo de misy mitsindroka ary eo ny lasa fiveloman'le olona eto ny baka jorodira de misy manao trano sase eo zay ny dikan'le hoe mitotongana le toe-karena me mahantra aseho an'izany tsy mila hoe fanadiadiana be zany hoe statistika be hoe taremarika be isan-karazany de hoe mba mahita tory ihany ve ny tompona andraikitra isan-karazany manoloana an'izao toe-javatra zao ny tsy fandriam-pahalemana tompoko tena mampiteny mona alatra motoka alatra bateriana fiaraka sito mahery amin'ny telefona ka eto Antananarivo zany de ohatr'izany koa ny any rehetrarehetra ny any ambanivohitra ka tsy matory an-tanàna ntsony ny olona fa le omby kely eo omby 3-4 satria ino amin'ny banky ho an'ny any ambanivohitra rehetra any efa arovanao tsisy mpiaro ntsony iza zany miaro an'le malagasy le taona nefa taonam-pifidianana dikan'izay zay tsy maintsy andraisana fepetra isaka ho fokotany mihitsy amin'izao fotoana zao mila mifo mila mandray andraikitra mila manara-maso ataovy zay ao anaty lisym-pifidianana ny anaranao tsy misy diso na taremarika ray ara na litera ray ara tsy misy diso fa raha misy ny manao fanany ianao ve zany de manaiky ho resin'ny asan-demony raha manaiky resy ianao zany de aloha tonga de mipetraka de tsy asiana ntsony to miara-manonsy tony fa la ny andro fotsiny efa andao ody raha ohatra ianao ka manaiky resiny ny tsy fahamarinana
miezaka manao ny tsy fahamarinana ny atsy de ianao zany miezaka ny ioatran'iny tsy misy an'izany hoe ny tsy marina zany no tompon'ny farany tsia ny marina ny tompon'ny farany ary zay io jorono ny FFKM io ary malagasy rehetra zay tia tanindrazana maneran-tany any de mifantoka aty Madagasikara ny sainy io zany zao io vola mikorotsaka be hoe 1 euro égal efa 10,000 ariary lasaka kely io de ianao zany zao rehefa hoe tsy maintsy mandeha makany ivelany na hoe amoaka devise tena kofina de ahoana zany zao ny mampianajanaka any an-dafy miato tena ahoana zany voaingana mihitsy nisy namana ny tena enjana be ne rariny ty tena mampializy mozy izy efa natrehana fa ny anay ny zanakay any an-dafy mietoana raha vo midina ny sandam-bola tena enjana be misy dikan'izay enjana be zay zany ara olona manaka atao miteny hoe enjana be fa le malagasy eto toerana tena sahirana ka raha ohatra ianao zany tsy te hiaina amin'ny fahantrana intsony tsy tianao intsony ny tohizan'ny tsy fandriam-pahalemana mahazo laka de raiso ny andraikitra tsy misy afa-tsy ny ao anaty lisym-pifidianana ny anaranao tsy misy diso sy mombamombanao tsy ny anaranay fa mombamombanao fa izay no ahafahana mamadika an'ity raharaha ty tsy mivadika zany io raha tsy amin'ny alalan'inona fifantombiasam-pahefana am-pomba demokratika hoy ny terma na ny teny zay ampiasaina any amin'ny firenena mikambana any any amin'ny fikambana ny raisam-pirenena any fifantombiasam-pahefana am-pomba demokratika fifidianana tsy misy alatra madio transparence tena mazava be tsy misy afempenina fa eto anao zao tsisy transparence mihitsy ianao daholo ny vaovao any rehetrarehetra any fa inona zao a Madagasikara zao inona zao efa inona ihany zao ao Madagasikara zao dia ny tsy fisiny ny transparence ny mangarahara dia izany no zava-misy de eo ihany keo le hoe volonté finiavana tsy ao le finiavana indrindrandrindra ho an'izay manana andraikitra etsero amin'ity resaka tontolo-pifidianana ity ka ty de mbola tantara mbola itoy ity ny any io aloha zany ny androany no asuivre fa mbola mitoy io mbola misy épisode manaraka ny atemera pirenena parlemanta ny sénateur mbola ivory rovina ihany daty-pifidianana sisa rovina mifanaingana ny mpifidy ho hitatsika ao fa mifantatry ny olona aloha hoe 2023 taona-pifidianana de zao no izy regleo io diso rofina misibika any anatin'ny lisy-pifidianana io jereo io an'izay tompona andraikitra an'izany azavao amin'ny olona hoe afaiza daolo ny vola sy ny sisa inona daolo ny asa ataony zay mpikirakira ordinateur amin'ny seni ao zo malagasy ane mahafantatra an'izany misy mpiasa ao zany zao de ho avy mififidiana de mikirakira logiciel inona daolo ny asa ohatrinona ny karama ohatrinona zao mila fantatra zany fa tsy hoe mandeha gona fotsiny am'izao akory ty raharaha ty eny ary zay no nentintsika namarana ny miara-manonja teto amin'ny MBS sy ny radio Madà tamin'ity an'io everina fa tsy lany fotoana ianao nanaraka ny fandaharantsika fa nisy zavatra azonao ndraisana tsara saintsainina tsara ahatonga ny fanapahan-kevitra ao zany hoe tena mitombona tsara rehefa tonga ny fotoana mandrapitafa tompolasy sy tompovavy samy tain'Andriamanitra veloma tokoa